anehoanao ny hetahitaponao sy ny hafanaponao manoloana an'Andriamanitra indray dia ampiasao ilay tanana roa iny ikapokapoka mafy indray ho an'i Jesosy Kristy tompon'ilay tompony voninahitra, azy ny hery ny fahefana ny fiandrianana feno ny fiderana tanteraka. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Tonga soa eto amin'ny trampokin'olona indray ny tsirairay avy ary mino fa ny sosiny tsara avy amin'ilay Andriamanitra tsara sy mpanao tsara, izany indray no ifampizarantsika ary izay indray no raisintsika eto amin'ity toeran'ity, amin'ity anio ity, satria mbola velonaina soma tsara ianao ary mbola afaka mitsikitsika ihany koa, mbola afaka mitsikitsika amin'ny maso, mitsikitsika amin'ny sofina, amin'ny orona, amin'ny vava, amin'ny fo ihany koa, atao vitan'i Jesosy zany ary mitsikitsika amin'ny tenanao manontolo manolotra voninahitra ho an'ilay raitsi-to, ilay be fitiavana sy be famindrapo mbola ahafahanao indray androany tonga eto amin'ity toeran'ity. Ara-baolo ny eo akaikinao fa alao aloha tsy inona moa, tsy hoe samy tonga dia samy mijonjona fotsiny, marina fa hoe samy mahay andrandra sy mangetahita an'Andriamanitra, fa na izany ary mba ara-bao ny eo akaikinao, mba mariky ny fitiavana ihany koa, mariky ny fifandraisam-po ho antsika tsirairay avy, kopakopa tanana iarahantsika za ety nareo ato zareo ery fa samy tsisy hafintsika fa fianakaviana ray ihany eo amin'ny tompo. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy, aleloia. Dia hanolotra fisaorana ho an'ilay Andriamanitra tsy totsika be fitiavana sy be famindrapo zay, fa hoy ateo hoe manana ny fahatsarany izay efa voatokana ho anao androany, indrindra ho an'ny latabatra misokatra, ho amin'ny fiombolana, ho amin'ny fandraisana, tsy amin'ny fisaitsaidana fotsiny fa aseho amin'ny hitamaso, ary tena ho tsapan'ny lelantsika, ho tsapan'ny vatantsika, ho tsapan'ny mombantsika manontolo, ary mino fa hamangy ny atom-panahintsika rehetra any. Izany fiombolana izany indray androany ahafahantsika mijoro, ahafahantsika manan-kery mandroso indray amin'izany fiombolana amin'Andriamanitra izany, ary amin'izany fitahim-panahy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Asan-dratony tananao dia mino fa manana ny isaorana an'Andriamanitra ianao, manonona ny fiadanana sahady ao anatin'izany fisaorana izany, mba ho fahafinaretana sy fifaliana mandraka riva ny fandraisantsika sy fampiresantsika amin'ilay raitsika. Ho ny toriteny maly hoe mila mahatsapitsika fa zanak'Andriamanitra, ary ilay vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona tsy tonga zanak'Andriamanitra raha mbola nitetitety sy nandany ny fananany tamin'ny zavatra be dia be, fa amin'ny fotoana anankiray izy niverina tamin'Andriamanitra, dia ilay antokana mpamonjy, ilay antokana nanisitrana, dia izay fa tonga zanak'Andriamanitra. Tsika eto koa tsy manana fa tsy Andriamanitra tokana, aoka tsy hivezivezy ny saintsika, aoka tsy hivezivezy ny fieritreretantsika ho any amin'izy, fa amin'ilay raitsi-to, ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Asan-dratony fisauranao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao indray izahay raha mitao aminao tsirairay avy, ho tonga eto amin'ity toeran'ity no ny famindraponao. Tsy lany ritra izahay noho izany famindraponao izany, ary vaovao isa-maraina izany. Mampatsiahy mandrakariva tompo fa tokony hiavao ihany koa ny fijerinay, ny ato anatinay, ny fomba fisaoranay, tsy fisaorana omaly, fakomaly, satria andro vaovao androany ary manomana zava-baovao, zavatra tsoa, zavatra tsara ho anay ianao. Melohan'izany anefa dia isaoranay satria afaka miantso ny anaranao zay, afaka maneho ny fiankinanay sy ny fifikiranay aminao zahay, mbola afaka miantso ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ilay anarana nomenao voninahitra ambonin'ny anarana rehetra raha eo, dia ilay anarana ekeny ny any an-danitra any, ny eto an-tany, ny any ambanin'ny tany, dia ilay anarana be voninahitra. Misaotra makasitraka ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny tombonandro, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny hery, ny amin'ny tanjaka. Eny, raha mety mbola marefo ary izay dia fantatray, ary inonay tompo fa eto amin'izao toeran'izao mbola nasitrananao tahaka ny nanasitrananao an'ireo olona maro ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka indrindra ny aminay tsirairay avy, ny amin'ny ankohonana, ny amin'ny tokantrano izay nivoahany tsirairay avy. Misaotra indrindra tompo ny amin'ny fiarovanao ihany koa na tonga eto amin'izao toeran'izao. Misaotra ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny fitaovana rehetra, mbola ahafahanay indray mandeha miteny, mbola ahafahanay ihany koa izao toeran'izao tompo amin'ny raha fo miara-manaiky fa ianao ilay Andriamanitra mendrika ny dera, ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra mahatanteraka ny programanao amin'ny fiainany tsirairay avy.
ary misaotra ihany koa ny amin'izay voahomana rehetra, misaotra ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny fiomonana, ny amin'ny ranao, ny amin'ny nofonao, makasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao, ary indrindra ny amin'ny famojena efa voninao aminao ihany koa. Tantanodray ny tsirairay avy androany Tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hanokatra ny fony, mba hisokatra ny amin'ny rehetra, tsy amin'ny fahavononana ny amin'izay efa misy ao anaty, fahavonona kosa ary angetaheta ny amin'izay teny, ny amin'izay efa voahomana ao anay androany. Oka tsisy ho diso anjara, satria Andriamanitra ny rehetra ianao, ary Andriamanitra ny tsirairay avy ianao. Tompo misandra teto amin'izao toeran'izao indray, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Tiaka mafipetsika ao an'Andriamanitra. Halleluja. Amin'ny salamo fa 9:100 no anokafantsika ny fotoana nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny vava, amin'ny finiavana feno, amin'ny fahazotoana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 9:100 andininy voalohany ka hatramin'ny farany, amin'ny anaran'i Jesosy. Mideran'i Jehovah ary fanahiko, hideran'i Jehovah raha mbola miainako, eny akalaza an'Andriamanitra raha mbola velonako. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ao amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Sambatra izay manana ny Andriamanitra Jakobo mpanampy azy, sady manantena ny Jehovah Andriamaniny, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome ny rary no an'ny ampahoriana, izay manome anina ho an'ny noana. Jehovah mamano mpifatotra, Jehovah mampahiratra ny zamba, Jehovah mampitraka ny mpitanondrika, Jehovah tia ny marina, Jehovah miaro ny vahiny ary manandratra ny kambody sy ny mpitondra tena, fa mamadika ny lalany ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby Andriamanitra ao, ry ziona. Alleluia. Amen. Manome anina ho an'ny noana izy, ary mamano mpifatotra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io izany tokoa no hoentinay manome voninahitra anao, satria Andriamanitra mahafan-javatra rehetra ianao. Le Andriamanitra tompony hery, le Andriamanitra masomadiny amin'ny fahefanao, ny amin'ny fiandriananao, dia okanao anapaka eto amin'izao toeran'izao, ry ao anapaka ao am-pony tsirairay avy ihany koa, mba ho tonga voarainay tokoa Tompo, izay voahomana ao anay, nao amin'ny fampahirezana, nao amin'ny fanafahana, nao amin'ny fantsina, nao amin'ny fampijoroana, nao amin'ny fitahirizana, nao amin'ny kasika maro samihafa, afaka ho ataonao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Makasitraka indrindra Tompo, anao ny sehatra, anao ny toerana, anao ny fonay, anao ny momba nay rehetra, satria Andriamanitra ny fahafenony ianao, ary ilay Andriamanitra mahatanteraka ny planinao sy ny programanao amin'ity ity indray amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina, ary manan-kiry avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafipetsika ho an'i Jesosy. Halleluja. 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 Ndaontsika mbola hiaraka hanandratra fisaorana an'Andriamanitra androany. Sokafo ny vavanao dia misaorana Jesosy ianao, misaorana Jesosy ianao fa tsy izay te ho tonga teto ny tonga eto androany, fa misy tsika tsirairay avy ny tao amin'ny fanan'Andriamanitra dia afaka manantona anazy eto androany. Misaorana Andriamanitra fa isan'ny tafiditra anatin'ny programa indray ianao androany, invité indray ianao androany, iombona latabatra aminazy eto androany. Asandrato ny vavakao dia misaorana Jesosy ianao, ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra anao zany amin'ny fotoana mbola omenao anay indray androany Jesosy, nahafahanay tonga eto amin'izao toeran'izao androany. Misaotra Jesosy fa be dia be ny olona mety teo eto, fa izay nefa Jesosy anisan'ny tao mifanahinao tonga eto androany, satria ozy izy miteninao hoe izay ny tao mifanahinao ihany no afaka manantona anao. Makasitraka anao zay Jesosy fa isan'ny nofidianao zay Jesosy, iombona latabatra aminao eto indray androany. Misaotra ny amin'ny opportunité sokafanao Jesosy, makasitraka anao zay. Misaotra anao zay Jesosy ny mbola fiazonanao nay tsirairay avy Jesosy, mahatonga anay Jesosy mbola voatahiry eto amin'ny fanatrihanao. Makasitraka anao zay Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Tikanao Tompo,
azonany fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoreko Jesosy io ho iraiko ny hatsaranao tikanao tompo tsy mba mafoy any famodramponao ny tananao no miazonany fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoreko Jesosy io iraiko ny hatsaranao matoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ahy fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao matoky anao teo amin'ny fiainako naseonao ahy fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny hatsaranao Jaina makinyafu manatialina akakiaidrijanao fantachufianao nurayu sisakaizaku Jesosy io iraiko ny hatsaranao matukianao teo amin'ny fiainako naseonao ahy fa tsara loatra isaky ny miainao Jesosy io iraiko ny
Jesosio wirakuniata janao Jesosio wirakuniata janao Sotra Jesosy fa tsara loatra ianao Jesosy tsy tsatra Jesosy ny anambara ny fahatsaranao Jesosy maminay loatra Jesosy eo mitoetra eo anilanao tianay Jesosy miara-dalana aminao tianay Jesosy miompi-piainana aminao Jesosy Alleluia anjakao tanteraka ny ao anatinay manontolo Jesosy ako ho feno anao ny ao anatinay Jesosy ny aminay rehetra hoentinay eo anatrehanao Jesosy tsy mahay miaina zay Jesosy raha misaraka aminao atao ahoana tompo ny aina tsisy anao tsy mitsiny zay raha tsy eo ianao Jesosy Alleluia mitoetra eo anilanao foana Jesosy te toetra eo amin'ny fanatrehanao tompo Yeah.
Alléluia, mahazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika merena voninahitra any amin'ny Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany no ahafahana mijoro vavolombelona eto. Ny vavolombelona eto zany dia tsy taminah fa tamin'ny mamanay. Nisy fotoana izy tamin'ny mois de décembre teo angambany narary fo dia nanindrana teo amin'ny fony, nanindrana be mihitsy. Ilay izy misy fandraisany amin'ny resaka ohatran'ny hoe resaka famondram-polo izy satria nisy olona ohatran'ny hoe nampalahelo anazy dia nanindrana teo amin'ny fony. Dia hoy izy taminazy hoe mama avotroro ilay olona fa izay ihany ny tena aniny, hoe izay ihany ny tena mety masitrana amin'ny mama sotro izany. Dia izay foana ny teneniko anazy hoe avotroro ilay olona dia mamondra-fo aminazy dia aza manana alahelo. Dia hoy izy tamin'izay aloha tamin'ny voavoalohany aloha hoe sao dia angatana vavaka any hoe entin'ny pasteurnay amam-bavaka dia maninona raha ialahy mivavaka ho anah ozy izy. Izay fotsiny teneniny dia zaho aho hivavaka mama dia mivavaka aloha tamin'izay dia tsy sitrana izy fa mbola tsy sitrana. Dia lasa izy nandeha tany amin'ny dokotera be da be ny nandehanany. Samy manana ny interprétation dokotera rehetrarehetra dia tsisy vahaolana mihitsy fa ohatran'ny hoe samy hafa, ny sasany manao kiné, ny sasany fanafody, tsy anona tsisy vahaolana. Dia avy eo amin'izay hoe sao dia entina atsomy pasteur fa pasteur hoe izay rehefa mivavaka indraindray mbola tsy mifantoka tsara fa pasteur manana fitokanana sotro izany ny resako lahatra teo zany izy tena hoe tena mifantoka sotro izany ny andro tokom-piainana mivavaka sotro izany. Dia sao dia mba atsomy pasteur aho dia hoy izy aho ara fa atsovy dia natsomy pasteur dia mivavahana tsy haiko izay satria izy tsy tao an-trano fa nameko anazy numéro amin'ny pasteur dia niantso dia tsy haiko izay vavaka nataony zareo tany fa tao aorianan'izay dia za aloha tsy sasa niantso anazy mihitsy ny ray andro sotro izany fa satria izay tsy miara-mipetraka dia tsy niantso dia taty aoriana izy ny tena hoe tena sitrana hono izy tena sitrana ny tena marina izy tokony hoe izy mijoro vavolombelona eto fa noho ny antony manokana dia mbola tsy afaka aloha izy fa mino fa amin'ny fotoana ho avy dia mety ho avy vavolombelona manaraka indray resaka famondram-po ihany misy fotoantsika matoa Jesosy miteny hoe aza atao tratra masoandro miletika ny fahatezeranao dia misy antony misy délai ameny Jesosy atsika rehefa mamindra fo tsy hoe isan'andro ianao hoe ohatra zany hoe afaka ray volana ianao vao amindra fo olona fa tena hoe misy délai io nisy fotoana izay nanana contrat tamin'ny mpanjaitra nisy mpanjaitra nanao contrat taminay dia izy name assurance anay hoe vitanay tsara io asa io ara-potoana tsara zay rehefa professionnel tsara zay rehefa manao asa sotro izany. Dia rehefa natao zany dia nandeha aloha voalohany dia nety dia avy eo izy naka hoy izy mba hameo volany izy hividanana masinina fa raha io contrat nareo ohatrany hoe resaka listina tena hoe be da be ny zavatra commande etoa dia hoe zao pièce tena hoe be da be raha io contrat nareo izy dia tena mila masinina zay mila fitaovana fa mba hameo volany dia vola be da be ny nalainy dia anaovana ny angala hividanana masinina sotro izany. Dia rehefa nandeha nefa amin'ny fotoana tsisy nateriny ilay entana rehetrarehetra ny volanay nataony tany nefa ilay izy eo amin'ny mois de novembre eo zany hoe novembre zany tena hoe mila entana izay amin'ny resaka krismasy sotro izany. Dia natsoky izy izay sirojo moa zany miresaka foana hoe vola lavy ilay izy dia avelany lany fa atsony izy miantso dia tena tsy raisy ny telefona impolo ianao miantso tsy raisy ny telefona dia aveo tany amin'ny MP izy nalefako tao amin'ny Facebook hoe manino ianao manao an'izany fa manimba ny asanao ny zany sotro izany ianao izy dia izy toa dia mahivava be hoe tsy fatao reny fanaonao reny hoe miantsoantsolona reny fa afaka toroiko amin'ireny ianao izy izay indray zany ny atrany ny raha honany. Dia za moa toa dia navototro ilay izy ao ara fa tapahako ny ozy hoe za aloha tsy afaka miara-miasa aminao ntsony fa avototro anao ilay izy tsy le hoe mamototra hoe mahasoavanao any ilay izy fa tena hoe ampitiavana hoe avototro anao hoe avototro zany ilay zavatra iny fa zay avototro ilay izy dia nananatra anazy teo hoe za tsy karaza le olona le hoe amin'ny Facebook ohatra hoe manao ohatr'izao dia misy olona tena teo dia hoe ho ala amin'ny baraky ianao hoe ao amin'ny Facebook hoe aza miara-miasa amin'ity olo ity na ohatr'izao fa manimba ny orinasanao manimba ny imazonao ohatr'izany
fa raha sendra olona ohatr'izany ianao dia mampalahelo, fa raha izay ianao dia tena hoe aza manao an'izany rehefa manao contrat amin'ny olona dia aoka matoky ianao sy ohatr'izany, dia navototra iny dia nandeha afaka tapa-bolana lerangaha maty izy. Dia izay no tiako tenenina anareo hoe raha tsy navototra izany izy dia mety nendriany heritreritra teo mandritra ny any, izay mihitsy tonga dia tany amin'ny rojo no nijery hoe satria izay tany teny hoe volantsika ve dia ho avelany ohatr'izany satria ilay izy vola be fa tsy hoe vola kely, fa raha tsy navototra ilay izy dia mety nendriany heritreritra foana nandritra ny tsy haiko hatramin'izao, fa saotran'i Jesosy fa vototra ilay olona dia voninahitra ao amin'i Jesosy. Alleluia. Tahin' Jesosy tsika aorian'ny famelan-keloka dia famindrapo. Tena tsara Jesosy lesona lehibe toe-pony ao ambadika an'ilay izy, toe-po hoe voalohany hoe marary ny fo satria mitana alahelo tsy mamotsitra olona. Faharoa dia olona ohatrany hoe manao contrat aminao, dia rehefa manao contrat dia tsy tanterahany ilay izy, dia ahoana amin'ny position tokony ho raisinao maly tsika dia nandray lesona hoe ndao tsika ifampiaro angamba raha izay no azo amezana azy hoe tsy hoe akory hoe anipy teny any amin'ny pastera Jaoa ohatra mba mahafankahalana ao am-pony mikasika ny olon-kafa, fa hoe mifampiaro. Dia ao anatin'izay misy tenin' Jesosy hoe niza fitsoranareo, toko hoe fitsoranareo na avelanareo dia voavelany an-danitra, fa raha tsy mamelana iny ahako dia tsy ho voavelany heloko any an-danitra. Dia nao tsy isaina hoe raha sanatrian'izany tsy namely datofo ary hoe tsy namotsitra an'ilay olona zany dia ahoana, baraingo fiainana mandrakizay. Fa misaotra an'i Jesosy fa ara-potoana mibitsika amin'ny fanamasina dia misokatra ny sofiny dia ilay olona lasa soamantsara dia izy koa tafajanona soamantsara. Alleluia. Ndao aloha tiaka ho an'i Jesosy, ndao tsika hitsakana dia ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fisisihan'Andriamanitra eo amin'ny toe-pontsika tsirairay avy. Tena hoe libre. Andriamanitra tsy mitady guerrier, fa Andriamanitra mitady berger. Tsy mitady olona expérimenté Andriamanitra, fa mitady olona maivana zaka amin'ny fitarihan'ny fanahy. Tsy mitady olona vonona hoe tena manana traikefa be, fa olona manaiky tarihan'ny fanahy amin'ny fotoana rehetra. Dia ndao tsika hisaotra n'Andriamanitra fa manaiky izy hisisika ao amin'ny toe-poko, ao amin'ny toe-ponao. Aza vela misy zavatra mavesatra, fa matoa mandeha ny témoignage miresaka amintsika koa Andriamanitra. Misy zavatra tokony halanao, misy famindrapo tokony hofitsoranao, misy heloka tokony havelao. Aza mametra eo amin'ny maha-olombelona hoe atreto ihany no afaka vitsorako, atreto ny afaka mindrako fo. Fa raha zasy ianao tsy namindran'Andriamanitra fo nefa nataoko grave be, nataonao aloha tsy fantako fa ny anahy fantako. Fa tena tsara Jesosy, dia ndao tsika hiteny amin'i Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao, misaotra fa misisika ianao amin'ny alalan'ny famitsoranay heloko ny hafa, amin'ny famitsoranao ny helokay, misaotra fa namindra fo taminay tsirairay avy ianao. Ampianaro izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho tahaka anao, hisisika ao anaty famindrampo, tsy hanisa heloka, tsy hitanisa ireo izay tsy mety ataon'ny hafa, fa amindra fo foana Jesosy. Ampianaro izay tsy hanao an'ilay fomba fiteny hoe faran'izay fa raha aorianan'ity dia fahoko izay Jesosy hanana famindrampo vonona foana tahakan'izay namindranao fo aminay isan'andro. Ampio izay Jesosy hanahaka anao amin'ny toe-po, amin'ny famindrampo, amin'ny famelan-keloka. Jesosy misaotra fa vavolombelona eto amin'ny fiainam-piangonan'ny hvkl mitoetra ny famindrampo, ny famelan-keloka. Dia aoka izay Jesosy ho libre eo amin'ny fanarahana anao, ahen'ny feo anao mandrakariva. Misaotra Jesosy fa ianao rery ihany eo ambadika izany toe-po mahay mamela heloka sy mahay mamindra fo zany, dia averina any aminao midera sy ny laza ary nisaotra mandrakizay. Amen. Andao itiaka mafy an'i Jesosy tsika, raisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Misy olona ve eto hatramin'ny bokon'olona afaka ilaza mafy hoe velona Jesosy? Misy mafimafy kokoa noho izay ve? Alleluia. Ankehitriny dia ndao tsika mbola hitoetra eo amin'ny fanahy fisaorana. Ao foafoany amin'ny lanitra ny tananao dia manandrata fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, fa tsy mba nitantarainy ianao na hoe onohono raha nandre ny fijoroana vavolombelona teo, fa nyaino nandre ary nahita ilay vavolombelona fa manompo Andriamanitra velona sy miasa ianao. Asandrato fisaorana abaray rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Ndreto izay manatitra ny fisaorana feno anao noho ny fitiavana lehibe izay tsy takatry ny saina maha-olombelona mandraka ankehitriny, fa renay
sy nasionao teto anio fa tsy miova ho malitsy anio any mandrakizay ianao. Eny ny fanaonao eo amin'izay rehetra no arinao. Pololotra fisaorana ny vavanay satria izany be ao am-ponay ray masina tsara indrindra. Mahatsapa ny falebiaza amin'ny famindram-ponao izay avaozinao isa-maraina ho an'ny tsirairay avy tompo. Mankasitraka indrindra. Misaotra ray masina ny amin'ny fitiavanao. Ny anara-tsara didin' Jesosy Kristy ilay velona masina manankirevan'i Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety tompoko dia eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana. Ary ny tenako manokana dia misaotra azy satria dia mbola manana tombontsoa-pahasoavana afaka mijoro eto androany izay tsisy avy amiko na dia ray azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Tsisy avy aminao, tsisy avy amintsika izany fa ny fitiavany sy ny famindrapony izay avaoziny amintsika isa-maraina. Mankasitraka feno antsika corps pastoral ihany koa izay manokatra sy manome fahafahana, tombontsoa-pahafahana, mitarika antsika, manaitra antsika fa raha mbola velona koa tsika eto ambonin'ity tany ity dia tokana ny ilainao. Iza hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Avereny tsara hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Androany dia tiako ianao raha nanaraka tsara n'ilay fijoroana vavolombelona teo tsika dia misy fotoana tokoa mangataka fotoana tsika amin'ny miazakazaka amin'ny fotoana amin'izao vanim-potoana ny andro farany izao dia toa hihevitra sy ametraka foana hoe ilay fotoanako aiza ilay fotoanan'Andriamanitra fa anio dia teny amintsika ny tompo dia ampahery antsika ny tompo te hanaitra antsika izy ao anatin'izao fotoana farany izao fa ho avy izy. Ozy indrindra ny boky mpitoroteny toko fasivy eo amin'ny tapany voalohany eo amin'ny andininy faefatra izay vaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra isa mivelona dia mbola antenaina. Teneno leo akaikinao hoe atenain'Andriamanitra hoe ianao ka mifalia hoe fa mbola isa mivelona. Zao ve le olona mifaly jereo tsara izy aloha tena mifaly ve izy fa tsapany ve fa tena isany velona izy. Alleluia. Tena taritona mihitsy ianao hamotsitra an'izany teny zany satria izao ianao io dia olo-pasoavana. Teneno mihitsy ny tenanao za dia olo-pasoavana. Amen. Tsy hoe taritona fotsiny tsika fa mila manana an'izany fahatsapahana zany tsika raha tena zanak'Andriamanitra hoe olo-pasoavana dia afaka mamotsitra teny soa ho an'ny olona rehetra izay akaiky. Amen. Teo ampianona ny fijoroana vavolombelona teo iny tsika zao dia mety ho iaho, mety ho nisy teny tany anatin'ny lalina tsy hita sy tsy fantatra tany nanao hoe tena tsara zany toe-po zany. Fambaroviana re Jesosy manana vaovao mahafalo anao andro any. Alleluia. Tsy vitsy manko amin'izao vanim-potoana ny andro farany izao raha lasa nabary. Very hevitra, miasa saina fa vaovao mahafalo ho azy ho anao andro any. Aza miasa saina fa tongava saina. Aza miasa saina fa tongava saina. Ahoana tsara ndao jerentsika izay voalazan'ny filazantsara ny soratany Jaona toko voalohany 5:12 ary mba hatonga antsika tsy asa saina fa tena ho tonga saina tokoa. Velaro anatrehanao zany fa za kosa amaky an'izay voasoratra ao anatin'io Jaona toko voalohany 5:12 io amin'ny dikateny frantsay version parole de vie. Zay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Pourtant, certains l'ont reçu et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Sotran'Andriamanitra tsika riavana. Fa isam-potoana dia misy teny votsitra eo ambavan'ireo mpanompon'Andriamanitra
izay mifandimby eto amin'ity toerana ity. Ary mankasitraka ny tompontsika ny amin'izany tompontsom-pahafahany zany ahafahantsika tena hoe mahatsapa fa tsy irery ianao. Ahafahantsika mahafantatra fa fantatr'Andriamanitra tanteraka ny aminao manontolo. Matoa misy teny votsitra eto. Alleluia. Hoy koa ny Salamo fa 7 andininy 20 tapany A manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Nandefa ny teniny izy mba asitrana azy. Oabolana 4:22 ny anaran'i Jesosy fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha miakatra kely eo amin'ny andininy 20 ao amin'ity oabolana 4 tsika dia toy izao mivaky ny teny ao ny anaran'i Jesosy. Anaka miaino ka raiso ny teniko dia iamaro ny taona iainanao. Riavana aza miasa saina fa tongava saina amin'ny teny rehetra izay vitsoran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha mbola velona koa ianao dia misy ampianahina zany. Zany ny antom-pisitsika raha mbola eto amin'ity tany ity tsika. Dia tsy hitady zavatra hafa, tsy hiasa saina amin'ny zavatra hafa, fa ho tonga saina fa Jesosy Kristy irery. Ilay avy any Nazareta no ilaiko sy ilainao. Amen. Androany ary ho avy ny teny esory izay mety ho asa saina avy any. Fandao ho tonga saina ao anatin'ny tenitsika androany maraina ka tena ametraka ny fiainontsika rehetra ifantoka tanteraka ao anatin'ny teny ka tonga atsika tokoa hoe lay teny no azakatsika ho tonga tena zanak'Andriamanitra tokoa. Amen. Tsangana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Dia teneno ny tompo hoe Jesosy ity aho izay mbola isan'ny velona androany no ny famondraponao. Afaka misitraka ny teny rehetra avy aminao izay apetraka ao sy ampitondrainao ny mpanomponao. Fanahy masina ampio ny amiko rehetra ahay andray ahay tanteraka izay ambaranao amiko mba ho marina amin'ny fiainako mandra-piavin' Jesosy Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra izay rehetra ambaranao. Mankasitraka indrindra tompo fa tia ahy ianao, tsy mamela irery ianao ary fantatrao manontolo ny amiko rehetra. Ny omaly efa lasa, ny ampito tsy eo am-pelantanako fa anio aoka ho fantatro ny ao ambadiky ny teninao. Mankasitraka indrindra ray ny anaran-tsara bidin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amin'ity ahafantarana mafy ianao voninahitran'Andriamanitra andraisantsika ilay teny fiainana, ilay teny manafaka, ilay teny velona izay apetran'Andriamanitra eo ambavany mpanompony androany. Alleluia. Alleluia. Asioteka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Miaraka mankalaza ny tompona antsika natao izao fa tonga avy amin'ny fotoana ny latabatra tena akaikinao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe manasa antsika eto ny tompo hoe manana teny izy hoe dia manana zavatra tsara izy hoe. Misy olona eto izao mety nivangian'Andriamanitra tanatin'ilay vavolombelona teo fa azo atao ny mamela heloka, azo atao ny miaina famondrapona. Tsy mahafinaritra izany hoe ao anatin'ny fotoana an-tsena mihitsy ianao no hoe mety hoe fitahan'ny olona anankiray, fa rehefa manana an' Jesosy ianao dia tsy fitaka no hitanao fa alahelo. Lasa tonga saina ianao indre mety manam-pasahirana arabola angaman'ilay olona dia tsy hitan'izay atao dia ny tena aloha no petahany eto. Dia eto ambony tany na ianao mpipetaka na ianao le petahana. Ataoko amin'ny fomba fiteny hafa, na ianao ilay misoloky na ianao le voasoloky. Rehefa ao amin'i Jesosy dia manomboka misokatra ao anatinao hoe zava-poana ataolo izany. Dia tsy kisaina hoe tsy haiko hoe otrinona le vola tsy anontany afa matoy raha lavoariny teny hoe tsy vola kely izy izy satria hiatrika krismasy. Tsika mpivarotra nareo mpivarotra mahafantatra tsara ny sarobidin'izany hoe mois de novembre manomana ny tsena krismasy. Eo mihitsy mitranga le tena hoe
mba manao prévision ianao zany a fa mitsefitra le izy fa milaza aminao marina fa mividy ny fiainam-panahy zay olona zay na velaheloka tsy voavidin'le vola very mihitsy ary ny masontsika ny ahita ny sofintsika ny andre ny vavolombelona ataon'Andriamanitra ny fiainan-dralahavoary amin'ile fafahana very eny kalme ianao fa misy lahandrosokafan'Andriamanitra amerenana ny zavatra fotsitreny ohatr'izany Jesosy tena sérieux zany aza atao mahataitra fotsiny rehefa nisy olona anaka nisy fotoana le niteniteny hoe raha sena misy olona ho maka ny hoe lamba nahato ao tokotany dia ny fieritretana madio dia hoe oe lasa koa ve nitady lasa ve mipaisy inona tiano tenenina raha le akanjo ihany lasany a avafantana fa mbola afaka manalamba ianao fa nitady sy nety boiron tsy nalainy a mipaisy mbola eo misy irika eo afahana mitsika sy mifaly ary manome voninahitra an'Andriamanitra omaly ny ray aman-drentsika dia niteny hoe nandray fanapa-kevitra ho zay izy rehefa miteny ohatry ireny to dia manova ranga be ny sofiny ohatrin'ireny le bitro mahita karoty reny inona le tenenina misafidy ao izy hoe zay rehetra mitranga eo a dia hojerevako izy ny sens positif an'iny zavatra iny tsy andeha hiditra isaringotra hoe inona ho ny anto maninona olona anana izy sady nangarika ny tenen'le izy iny aza mitikizo amin'izany tehirisme madio fietretanao fa ho avy Jesosy ho avy Jesosy tadio tsara fa mifampiononana ho antsika tsy fampiononana hoe ohatra hoe maty vady ianao dia ndry mahereza fa mbola anambady ianao a tsy zay fampiononana azareo hoe tiaka tenenina fa mifampiononana tenenin'ny Paoly a fampiononana mandrakizay amen possible mety very asa ianao ny fampionona ilainao tsy hoe ahita asa manaraka ianao fa any an-dantritsika tapitra ny ady tapitra ny asa tapitra ny ranomaso tapitra ny alahelo alleluia ny vavolombelona rehetra mitranga eto anivontsika dia noho ny amin'ny anaran'i Jesosy miasa Andriamanitra satria nanetry teny Jesosy nantanteraka amin'ny famonjena dia raha voatonona ny anaran'i Jesosy hainareo dikany hoe Jesosy moa ny andikany hoe Jesosy Jehovah no mpamonjy dia isaky mitenany hoe Jesosy a dikan'iny dia zao hoe Andriamanitra vonjeo a aza misalasala fa manan-komenanao ny tompo ary minao fandroao maraina dia andray zay mety mba anjara famonjena sahaza indray a ny besy maro sy nisy tokantrano a tonga eto fanatrehany ajangan'ny tananao dia hofafontanao dia asio fisaorana fotsiny mamarina ny herinandro miaraka eto fanatrehan'Andriamanitra zasoanao mety misy zavatra navesatra tsy mampaninina le mavesatra mihitsy isaoran'Andriamanitra saotra tompo fa tsy misy mavesatra loatra zany fa natao ho zaka ny lalana inkio zay hitondrahanao sy izay asainao atrehanay sy izay avelanao mitranga eo amin'ny fiainanay dia isaoranay ankasitrananao anomezanay voninahitra sy fantatray fa rehefa tononona ny anaranao Jesosy dia misy famonjena misy fanafahana misy zavatra tsara mitranga be deaibe ary zany mahatonga anay faly manana ny anaranao ary mitandrina satria izay manonona ny anaranao dia mila miala amin'ny ratsy saotra betsaka misokatra ao anay ny fanatrehanao androany mivelatra ny latabatra ao anay androany saotra ny amin'ny vavolombelona saotra ny amin'ny teny napetraka teny ambava-mpanomponao tsy natao hiasa saina zay fa natao ho tonga saina aoka ny rehetra zay tonga ety mety mbola miasa saina hiala ny vesatra hiala ny rahona sy ny salobina ahitsy zay tompo fa enao ny fanaperana enao no ivo ny zavatra rehetra enao ny fiandohany zavatra rehetra ary enao ny fihefarany zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta amen fofontananao toantsika nambara amin'ny fotsika manontolo fa misy hery ny anaran'i Jesosy misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny anarany Jesosy manafaka ny fatorana izy rehetra manafaka tanteraka misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny anarany
Sotranao zay Jesosy a fa nomenao ny anaranao, natsanganao tamin'ny anaranao, ary asainao manaraka anay amin'ny anaranao ny famantarana, ataonao tovy-toerana amin'ny mpanenjika. Saotra betsaka fa rehefa tononona ny anaranao, izahay tompo ny manaiky aloha fa tompo ianao ary mandohalika eo natria ny fiandriananao sy ny fahefanao ary ny fahalebiazanao sy ny voninahitra ao. Ny fivoriana rehetra izay ataony ato anatin'izao asa fanompony izao dia ho fanandratana ny anaranao, ho famezam-boninahitra ny anaranao, ho fisitrahana ny anaranao ihany koa. Izay rehetra tonga eto androany Jesosy dia aoka izy ho voky ny teninao, ho voky zavatsoa ny fanahany. Ninona mety ho antony natongavana eto satria misy foana ny zavatra mety ho manahirina ane amin'ilay andavanandrom-piainana kely iny. Aza vela hiasa saina amin'izany izay. Ataovy miamisokatra kosa ny ao anaty mba ho tonga saina izay tompo ny amin'ny zavatra efa noteneninao, efa nataonao, efa nomenao, efa vonina ao aminao. Ta io ny fotoana ny fandraisana androany. Aza vela hisy alamaina na dia ray aza. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika tehaka mafy tsara ho an'ny tompo a dia mahazo toerana vetivety. Ny famaritana ao amin'Andriamanitra no tena famaritana, ny définition, satria Andriamanitra no tena izy, Andriamanitra no original. Mety maheno zao ianao hoe misy ny atao hoe karma, fa ny tena marina ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana no ataon'ny olona hoe karma. Misy koa miteny hoe misy ny coïncidence, fa tsy coïncidence ilay izy fa providence, satria Andriamanitra no mampifanandrify zavatra tsara ho eo amin'ny fiainanao, na mety ho mampifanandrify lalan'olona ifandray amin'ny lalanao. Misy koa mieritreritra fa misy ny vintana na ny chance sy ny malchance. Ny tena marina tsisy zany fa fitahinana misy tsodrano sy fanozonana. Possible ianao zany voatsodrano dia misy zavatra tsara mitranga be dehibe ho azy eo amin'ny fiainanao, ary possible koa voaozina dia lasa misy zavatra ratsy be dehibe mitranga ho azy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary misy taona koa nefa ny olona zao dia mieritreritra hoe mivimbana zavatra kely anaty amin'ny paosy, anaty poketrany. Tsy haiko manina sy ny tompo resahana ilay izy fa mety ho eto ilay olona angambana. Dia izay ilay antsointsika hoe porte bonheur. Dia teteny aminao fa tsy misy porte bonheur zany, satria tokana ny porte, Jesosy ny teny zany vavadin'ondry, ary tokana ny bonheur ho zay Jesosy izy no miantoka ny fahasambarana sy ny fiadanana ary ny fifalianao. Tsy ny zavatra vombininao sy fikirinao sy afeninao iny zany ny antoka ny ho avinao, fa Jesosy ao anatinao. Sy tehaka mafy tsara ao an'ny tompo a. Anio manokantsika eto amin'ny latabatra dia nomen'Andriamanitra teny lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Ovana ho amin'ny voninahitra ny fahalemem-panahy. Ovana ho amin'ny voninahitra ny fahalemem-panahy. Misy karazana ny fiovana, misy ny fiovanendrika na ny atao hoe transformation. Zay dia raha manao étude étymologique tsotsotra sika zany na étude an'ilay teny dia hoe trans mifindra, forme endrika, miova endrika. Ohatra hoe zavatra kely dia lasa lehibe, zavatra tsy misy loko lasa maro loko, misy loko. Trano tsisy étage dia lasa natsangana dia lasa misy étage. Misy ihany koa ny métamorphose, ary nasian'Andriamanitra ao amin'ny natiora, ao amin'ny voary izay foroniny olitra kely chenille dia lasa izy mitokana, izay mahatsara ilay mitokana, ary ny mpitokana dia ny olitra,
aritako davida no mpitokana satria izy niteny boky salama hoe olotra ozy izy eo natrehanao fa rehefa avy mitokana izy avy eo dia lasa papillon fatatsika efa ny olotra maninona ny olotra rehefa mandeha mandady fa tsy hoe mandia mandady le olotra ary ny papillon maninona manidina ny chenille mihinana ravikazo ny papillon mamafy pollen mampitatra zaridaina ny olotra matahotra an'izay biby manidina rehetra satria afaka no tonga sakafo ny papillon mikopaka kely fotsiny izy dia afaka miafina satria miendriky ny elany tsara tarehibe maro loko zany hoe tena samy hafa mihitsy zany eo amin'ilay dingana voalohany sy ilay dingana faharoa izay maneho ny endrika mahazanak'olombelona ampahorian'izao tontolo izao sy ampahorian'ny asan'ny devoly lasa ohatran'ny papillon zanak'Andriamanitra mandrava ny asan'ny devoly. Misy koa ny translocation zany hoe miova ny toerana fa tsy hoe miova location tsy hoe miova toerana hofaina fa miova toerana ohatran'ny zanak'Israely taiza zareo tamin'ny voalohany tany Egypta dia nalain'Andriamanitra dia nafindra ny tany Kanana fiovana. Misy ihany koa ny transnaturation zany transnaturation zany dia Andriamanitra rery mahavita an'izany Andriamanitra manova natiora ny voary izay ny foroniny satria izay ny foroniny dia azo novaina. Tout objet est contrôlable et changeable. Izay hitan'ny masonao rehetra ianao ao anatiny situation fiainanao vady aman-janakao ny asa aman-drarahanao izay rehetra hitanao hoe amin'izao tontolo izao dia objet azo fehezina sy azo hovaina. Veloma ny fanantenanao afaka hiovan'ny zavatra rehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Misy ny transnaturation Andriamanitra manova natiora ny voary izay ny foroniny. Rehefa resaka tamin'ny Mosesy zao Andriamanitra dia zao ny teneny nina misy eny tananao tehana nature végétale atsipazo iny vao natsipy mipetraka tamin'ny tanto dia mivadika menarana nature animale. Kapohy ny ranonely pa nature minérale tonga dia mivadika ra nature biologique. Vadiny loatra nature humaine aza mierika fo nierika tonga vonga tsira nature minérale. Ny rano tao akana zao natoko faharoa nature minérale rehefa nitenen'i Jesosy hoe arsoy ho eny mpihinana sy mpisotro dia mivadika ho ranom-boaloboka lasa nature végétale. Fandraisana ranom-boaloboka nature végétale lasa rahan Jesosy nature biologique divine. Zay zao ny fandraisana. Ka mandraka androany zany Andriamanitra manova nature. Ary rehefa mandray an' Jesosy ianao zay le vakin'ny pasteur tamin'ny teny frantsay teo zay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hovaina ny nature atsika rehefa mandray an' Jesosy tsika tsy le nature maha-olona mora manota intsony fa le nature n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony. Ary misy koa ny transgloire miova voninahitra. Ny lohateny androany dia hoe ovana ho amin'ny voninahitra ny fahalemem-panahy. Ny atao hoe voninahitra dia ny mahizy azy zavatra anankiray amin'ny antom-pisiny ary ny voninahitra Andriamanitra zany dia ny mahizy azy an'Andriamanitra amin'ny antom-pisin'Andriamanitra. Ny mahasamihafa ny voninahitra sy ny hery fahaiza-manao n'Andriamanitra fa ny voninahitra ny mahizy azy an'Andriamanitra. Zany hoe ny hery dia Andriamanitra manasitrana, manafaka, manao fahagagana, manova fiainan'olona, mampitsimbadika situation, manao zavatra tampoka la dernière minute amin'ilay tsy ampozinao mihitsy dia miditra tseritra tampoka fa tsy nanary anao na nanadino anao fa aiza manao ny reny. Fa ny voninahitra Andriamanitra izy tsara fanahy, izy manam-paharetana aminao, izy tsy nanaiky raha tsy voavonjy ianao, izy naneho ny famoram-panahy namelanao mbola velona anananao fotoana hitodika amin'ny alala marina tokoa fa izy ny Jesosy tianao sy mpamonjy ianao. Jesosy manam-paharetana ambara-patonga ny fiovanao, Jesosy mandefitra aminao ambara-patonga no any an-danitra satria tia no tonga any amin'izay misy azy ianao. Jaona 2:17 inaran'i Jesosy. Dia mialohan'izay to dia vakitsika zafady ary ny Korintiana faharoa 7:7 zafady fa mitsimbadika kely ilay izy.
Korintiana faharoa toko fatelo ny andininy fa 7 tena kekinao misy zavatra tokony hiova hoe teneno izy avy ireny farany zany misy zavatra tokony hiova hoe fakiko aminaran'i Jesosy fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Korintiana faharoa io dia manambara fa misy toeram-boninahitra misy ianao tian'Andriamanitra hanesorana anao dia te hanovanao ho toeram-boninahitra hafa Andriamanitra. Misy voninahitra tian'Andriamanitra hovaina eo amin'ny fiainanao. Voninahitra samihafa ary tokony ho voninahitra miakatra. Jauna 12:43 anisan'ilay hojerentsika androany amin'ny anaran'i Jesosy fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo. Zay zao ilay voninahitra voalohany. Fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Zay zao ilay voninahitra faharoa. Raha fitiany izay tapany voalohany izay dia izao manana programa Andriamanitra ary tiany ianao hiroso ao anatin'izay programa izay miala eo amin'ilay voninahitra avy amin'ny olona dia miditra ny tsafidy sy fanapa-kevitra ao amin'ilay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samuel voalohany toko 1:7 ohatry ny ahoana ny mety ho endrika isehon'ilay avy amin'ny olona sy ilay avy amin'Andriamanitra ny fasamafian'ireo ary le fanapa-kevitra tokony ho raisinao andro amin'ny maraina satria matoa Andriamanitra te hamindra anao any amin'ilay tia nifin-dranao no mahasoanao. Raha miteny zao Andriamanitra eo amin'ilay voninahitra Andriamanitra mampety anao dia tsy dia tsara ianao mijanona amin'ilay voninahitra olombelona. Rehefa miteny izy zao hoe tsy mety aminao mijanona ao Egypta dia aza mijanona any ianao fa manontany tokony ho aiza fa matoa izy miteny hoe mialao ianao dia misy toerana manaraka tokony hidiranao. Aiza ilay manaraka? Kanana. Raha miteny Andriamanitra hoe aza dia mankafy be loatra eto ambony tany ianao fa maninona? Satria misy tsara lavitra ao amin'Andriamanitra ao aorianan'ity tany ity fa mpivahiny ianao tsy ho ela be ianao eto ambony tany 90 taona 20 taona raha be indrindra mety mihoatra kely noho io tsy any amin'ilay taona fa any amin'ilay fiomananao sy ny fahatakaranao ianao tonga saina fa tsy hoeto mandrakizay ianao manomana fotsiny ianao fa any amin'izay misy an'i Jesosy anytiany isy ianao. Matozana Andriamanitra miteny hoe mialay eo makanesa ary dia tsy eo amin'ilay eo zany mahasoa sy mahatsara anao fa any amin'ilay ary tenenin'Andriamanitra. Tena kekinao misy an'ilay ary tenenin'Andriamanitra hoe tian'Andriamanitra ho any ianao hoe efa misy ilay ary hoe afaka ny hoany ianao hoe ary any misy mifahatsaranao anao hoe 1 Samuel 16:7 ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hijery ilay fahasamihafan'ilay avy amin'ny olona sy ilay avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehany na ny avo ny tsanganany fa efa nilavika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah fa ny olona mijery ny miseho ety ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo raha ampiana dia hoe mijery ny ao anaty. Le voninahitra avy amin'ny olona zany dia zavatra ety ivelany fa le voninahitra avy amin'Andriamanitra zavatra ao anaty. Le zavatra sain'Andriamanitra atao amin'ny Korintiana faharovaka itsika teo dia zao mila mitaratra ianao izay voalaza amin'ny Baiboly hiala eo amin'ilay ety ivelany hifantoka amin'ilay ao anaty. Ny voninahitra avy amin'ny olona na ny voninahitra olombelona zany dia famirapiratana ivelany, fahatsarana ivelany. Raha itsina dia hoe volamena eny tanana mety anaty nifiko tsy maninona ivelany. Fakitsika tantara faharoa toko 9 ny faharoapolo dia hitantsika hoe ny mahasamihafa azy amin'ilay voninahitran'Andriamanitra ao anaty. Tantara faharoa toko 9 andiny faharoapolo ny anaran'i Jesosy. Ary ny fisotrony Solomona mpanjaka dia volamena avokoa. Avy ireny hoe tro zany hoe. Ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa.
Tsy nisy volafotsy ireo fa natao toy ny tsinitsinony zany tamin'ny andro Solomona. Zay zao voninahitra olombelona, volamena etety ivelany. Ny kapoaka fisotro zany volamena. Raha teto zany Solomona dia tia aleloia dia volamena zany io. Zavatra rehetra momba atao an-trano ny volamena, ary misy ireo marika ngeza be natao ohatry ny tsinitsinony zany. Zay ataonao ohatry ny tsinitsinina no betsaka eo fiainanao. Fa zay ataonao ininina eo anisy ianao. Le manisa zany mbola tsy tonga dia amin'ilay hoe tsy voaisa. Azontsika ve zany? Ny zavatra anankiray zany raha vao mamatopatotra anao dia tsy ataon'Andriamanitra mitobaka ho tonga tsy voaisa ilay izy satria mbola somary mavesatra kely aminao ilay izy. Fa ny Solomona zany ity zao misy zavatra point tsara be tamin'ny Solomona. Solomona tsy taitra tamin'ny volamena dia nataon'Andriamanitra be volamena. Fa ny problema Solomona taitra tamin'ny vehivavy. Dia lavo tao amin'ny vehivavy. Inona zany zao ilay voninahitra olombelona eto? Wow! Enjana be zany kapoaka fisotro zany hoe volamena. Ny fanaka tao volamena. Tena hoe famirapiratana ivelany. Fa inona ilay voninahitran'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tonga faniriana ao anatinao? Satria tsy ilay volamena ety ivelany tian'Andriamanitra ho etaetanao. Proof any an-danitra volamena ny tany hitsahanao, volamena ny lalana, pave volamena ny lalany lalankely sy ny lalambe rehetra any. Dikan'izay le eritreretinao apetraka ny etapindoanao couronne dorée hitsakitsahany tongotra rehefa tonga any an-danitra. Zay mahatonga ny Paoly miteny saintsainy any ambony. Fa le mampanotany olona eto ambony tany hitsakitsahan'ny olona tonga any an-danitra. Zany hoe maivany io tsy tokony hampanotanao tandremo. Inona le famirapiratana anaty le voninahitr'Andriamanitra na le voninahitra avy amin'Andriamanitra tokony hisy antsika. Ary ao Andriamanitra ny miandry antsika. Zakaria 13:9. Zakaria 13:9 naran'i Jesosy. Ary izahako toetra toy ny fizahan-toetra ny volamena izy. Zany hoe toetra anaty no volamena mamiratra eo imason'Andriamanitra. Joba 3:7-10. Joba 3:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izahan'ny toetra dia hivoaka tahaka ny volamena. Le voninahitra olombelona, volamena mety eny aminao. Mety mirongo volamena ianao. Eny ty ireo marika ty fa marina be. Ahoana ny réactionnao rehetra ka tsisy mahita ny volamena anaovanao? Satria le volamena anaovanao tianao mba ho hitan'ny olona. Azonareo amin'izay ve le izy? Eritreretana hoe mahazo fiara vaovao ianao fa anaty garazy ianao. Azonareo ve zany? Zany hoe mifamatotra amin'ny mason'ny olona zany le fahafampo mirenty ivelany. Fa le voninahitra avy amin'Andriamanitra eo amin'iny le tsisy mahita iny mihitsiny fa Andriamanitra mahita. Tsy volamena ety ivelany fa enao mihitsy le volamena. Eny io tsy anteny ny boky Job zareo ne ozy izy rehefa avy mizaha toetra izy ozy izy dia za mihitsy no mivoaka ho lasa volamena. Tena akaikinao mety tsy mahalala ianao hoe fa volamena ianao hoe. Misy fomba fiteny hoe volamena maninona mbovoka maninona moa? Ahoana moa pasteur izy? Volamena latsaka mbovoka, latsaka tany. Tsy henoko. Tsy avelan'ny tsy avelan'ny tany tsy hiratra. Ameo micro kely dia teneno zavatra. Ahoana tsara izy moa? Micro latsaka bovoka tsy avelan'ny tarany tsy hiratra. Volamena ka, volamena fa tsy micro. Teknisianina sono le miteny dia zay mivelona Christine mivelona ao anaty fa zay mibetsaka eo an-tanana. Volamena? Volamena latsaka mbovoka tsy avelan'ny tarany tsy hiratra. Zany hoe micro latsaka mbovoka na latsaka ary maneno foana. Alleluia. Le voninahitra olombelona volamena ety ivelany hitan'ny olona. Le voninahitr'Andriamanitra enao volamena tsy hitan'ny olona fa hitan'Andriamanitra. Tantara faharoa 7:20 Roa
le teo aoriana kely eo ihany ny anaran'i Jesosy. Ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena indrindra sady endrindrindra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Le voninahitr'Andriamanitra na le voninahitra avy amin'Andriamanitra toy izy ny Efesiana 2:1-4. Efesiana 2:1-4 ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo. Le voninahitra olombelona mila ialanao, le fieveranao fa natao hoe manan-karena dia manan-karena zavatra ety ivelany. Fa le voninahitra tian'Andriamanitra iainanao, ny fahafantaranao fa famindrapo arena. Zay indray famindrapo famelan-kelo, famindrapo famelan. Ka tsy miala eo tsika raha tsy masaka iny. Tsisy dikany hoe azo trano ianao nefa ianao tsy ho any an-danitra akory. Atao inona trano nefa ianao tsy ho any an-danitra. Dikan'izay tsy maintsy dilirina ny famindrapo ary tsy maintsy kosehana ny famelan-keloko. Tsy miala eto ianao raha tsy mamotsitra. Tsisy efitra. Azo eritreretina kory hoe choix le izy. Tsy choix le izy fa tonga dia décision. Ay ny arena kay, zay zao le ato amin'ilay voninahitr'Andriamanitra le tokony hidirantsika sy hiovantsika. Dia Andriamanitra manan-karena amin'ny famindrapo. Raha ny tiantsika zao dia hoe Andriamanitra tompony zavatra rehetra, azy ny zavatra rehetra. Dia raisika ny boky ny Agay, azy ny volamena, azy ny volafotsy, azy ny vola, ninina lokony. Ie. Fa rehefa tena mandinika tsika ny zavatra nitenen'i Jesosy sy nampiteneniny tamin'ny alalan'ny fanamasina, tsy ahoan'Andriamanitra ny volamena, fa ny tena ahoan'Andriamanitra ny famindrapo. Ka raha eto zao ianao zany manana famindrapo azonao zaraina amin'ny fotoana rehetra dia manan-karena ianao. Dia mety hiteny ianao hoe izy le pasteur ohatranao manan-karena famindrapo nefa za tsisy sakafo ohatran'ny tsisy akanjo tsisy. Kalma fotsiny fa raha be famindrapo ianao misokatra ho azy ny fampahitana fite. Tena marina izany. Ny voninahitra olombelona na ny voninahitra avy amin'ny olombelona mila ialana dia le hoe anana trano aho. Tsy ratsy izany. Ny tompo any hanome anao tokoa. Taonjobily ity hovitsoran'Andriamanitra izany. Fa tsy izay ny tian'Andriamanitra himasoana sy hifantohanao hoe ny antony-tongavaka eto vao mipetaka fotsiny le fandraisana iny, vao miditra fotsiny le mofo, sotra n'le ranom-boaloboka, tonga dia maneno ny telefona dia mahita fite mahazo trano 3 andro amaraina. Tsara lavitra noho izay no afaka ho azonao. Satria tsy trano hipetrahanao fa ianao mihitsy le trano hipetrahan'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Misy fomba fijery tian'Andriamanitra hovaina ao ambadika le fifindrana voninahitra. Misy taontsika mivavaka mangataka hoe Andriamanitra ty zavatra ty mba ataovy dia faly aho. Zay zao hoe voninahitra olombelona zay, fa voninahitran'Andriamanitra ozy izy Jesosy, zany tena zany ozy izy dia mba hatonga anao ahita sy aina ny fifaliako aloha, fa raha vao voarainao ny fifaliako manaraka ho azy ny fifalinao. Misy taontsika mangataka amin'Andriamanitra zay le voninahitra olombelona ety ivelany, hitafy tsara, tena tsy ratsy zany. Mirary soa antsika rehetra mba hitafy tsara, hitafy zava-baovao. Ary hitafy fitafiana manendrika anao koa, zany koa mbola entina ambavaka. Tsy izay hitanao rehetra amin'ny internet dia iny nanaovanao nefa tsy mety aminao. Andriamanitra ny hanomena tolotsaina sy fahendrenany amin'izay lafin'izay. Fa mbola misy tsara lavitra anao satria izay fitafiana izay na dia tsara aza ka mety hoe manendrika ny mombanao tamin'izay nanamboaran'Andriamanitra anao dia mbola voninahitra olombelona, fa ny voninahitr'Andriamanitra ianao mitafy an'i Kristy. Alleluia. Zany hoe hitanareo zao rehefa le hoe ohatra hoe rehefa tonga eo amin'ny trampokin'olona ianao dia misy rangahy mandray anao eo amin'ny fidirana eo. Dia ny akanjo anaovany androany akanjo ba ohatra ny gris zay, dia pataloha ohatra ny beige, dia volombavy, misy volombavy zay eo amin'ny sokany, dia manao solomaso izy. Zany hoe atoron'ilay olona ny fitafiany dia lasa fantatra amin'ilay fitafiana ilay olona. Pasteur Sandra zany izay resako izay zany. Fa mihoatra noho izay, raha vao mitafy an'i Jesosy ianao dia ny hamantarana anao le manana an'i Jesosy iny, le mitafy an'i Jesosy iny, le manana maso mitovy amin'ny mason'i Jesosy iny, le miteny ohatry ny fitenin'i Jesosy iny. Izy rehefa sedra mandeha ka misy vaty rehefa tafitohana dia zao tenenina vory mahery iny. Azonao angamba tiako tenenina. Tsy olona miteniteny foana tsony, tsy olona miteny ratsy tsony, tsy olona mora manozona tsony, tsy olona mora sorena tsony. Misy fitafiana hamantarana anao ary fitafiana io Jesosy Kristy. Alleluia!
misy taontsika mivavaka mbo tanteraka amin'ny fiainantsika le faminaniana sy teny fikasana men'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe ao an-tany Kanana, tanàna tsy namboarinao, trano tsy natsanganao, zavatsoa mameno an'ilay trano tsy nifenonao, lavaka famirian-drano tsy nilavahanao, tany mboloboka tsy nambolenao, sambosa tsy nendasinao. Alleloia! Fampahitana avy ity daholo zany. Fa misy tsara lavitra noho ny trano feno zavatsoa. Misy tsara lavitra noho ny trano feno zavatsoa izay voninahitr'olombelona. Satria io trano feno zavatsoa io raha tsisy mahita dia tsy voninahitra. Fa mahatonga ilay zavatika voninahitra mandalo ny vahiny, mitazana ny mpifanolobodorindrina, esorina mihitsy ny rideau mba ho hitan'ny any ivelany fa feno zavatsoa ny ao an-trano. Voaina voamarina mihitsy ny varavarakely mba ho tarafin'ny olona hoe frigo vaovao ny ao an-trano. Azonao voninahitra tena kekinao voninahitra olombelona zany hoe. Dia miandriandritsika rehefa le miona amin'ilay olona, hiteny le olona hoe ary feno zavatsoa ao aminareo a. Dia rehefa tsy miteny le olona dia sikiritsika hoe tsy hitanareo nga ny ao aminay. Sitrana daholo zany karazana aretina be dia be maro samihafa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tsara io na tsisy mahita ary rehefa eo fotsiny. Ifalio, isotrao. Aza vela miankina amin'ny mason'olona ny fahafahanao misitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Voninahitr'Andriamanitra tsy ny tranonao feno zavatsoa fa ianao feno Andriamanitra. Alleluia! Tenenino akaikinao, misy voninahitra misy ianao androany hoe. Dia raha mety ianao hoe dia miala eo, dia makao amin'ilay tsaratsara kokoa. Ao amin'ilay voninahitra hoe avy amin'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra zany dia tsy ianao mitady volamena irenty ety ivelany. Na mety hoe isainy ianao fa ny lanjan'ny volamena eo amin'ny fiainanao no mampisy ny lanjanao eo amin'ny fiarahamonina. Tsy izay. Ny toetranao no mampisy fiantraikan'ny fisianao eo amin'ny fiarahamonina. Aleon'ny olona, io tsara ty, aleon'ny olona tsisy volamena tsara fanahy, toy izay olona mirongo volamena fa masika. Tsy marina ve zany? Raha tsika ianao zao tonga eto zao mpitovy, célibataire. Dia inona ny tianao? Iza ny tianao moa zavatra hoe inona e? Tsy olona le izy na zavatra matsy. Inona iza ny tianao? Olona tsara fanahy be ve? Fa tapaka. Ozy misy ty tapatongotra kosa ve na tapatana ve pastera ve? Tsy izay tapaka izay fa tsisy vola. Fa tsara fanahy be a. Sa le olona tena manan-karena be vao mametraka izy zao dia fiantsoana ianao a deuxième B. Izay ny fiantsoana ianao. Deuxième bureau zany. Dia mitsotra anao marina fa mety afaka hividy ny zavatra rehetra ianao. Fa hijaly. Satria ny tokantrano tsy vola. Tsy mbola nahita kabarina tokantrano ka hoe io le lehilahy dia sakosy feno vola no hoe ka efa voreto moa zany tsika ka vonany any ambady an'ity vola ity moa zany ve nareo tsy vola ny vadiana. Olona ary matombo resaka olona dia toetra. Ka tandremo. Sao dia Davida kely mbola ny mpendrasan'ondry ny ahitanao an'ilay coffre-bois le lehilahy. Dia mangaringarika ianao hoe ino koa jereo ny akeliny sy ololo volo sy mena tsinko ve aninona. Jerijery ny abonadaba zokiny ianao sady bokosy ny be de tanta ny lavabe ny bokona ny tsara tarehy. Nefa izy Andriamanitra hoe ny lavika iny satria tsy le fo ny toetrany tsy arakaraky ny avony mihitsy tsy midika izany hoe ny olona lavabe tonga eto dia raha tsy fanahy. Eniko sady mantsy le alahelo miala izay alahelo izay no maran'i Jesosy fa tsy izay le tian'Andriamanitra ho tenenina. Fa tsy avy ety ivelany le critère fa avy ao anaty. Raha mbola afaka misafidy ianao, misafidiana avy ety avy ao anaty. Arak'ilay fanazavan'Andriamanitra io. Tsy ianao hanana trano fa ianao lasa tranon'Andriamanitra. Tsy ianao ho faly fotsiny fa Jesosy aloha no mifaly dia ho avo azy ny fifalianao. Tsy ianao mitafy tsara fa ianao hitafy an'i Kristy. Tsy ny tranonao feno zavatsoa fa ianao feno Andriamanitra. Filipiana toko faharoa andiny fafito aminaran'i Jesosy. Ny foanan'i Jesosy ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Le voninahitr'olombelona zao nidin'i Jesosy teo amin'ilay voninahitr'olombelona amin'ny maha-mpanompo. Hebreo toko voalohany andiny fahatelo. Izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Korintiana faharoa toko efatra andiny fahaenina. Nampahazava ny fonay eo amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy. Nidina tonga mpanompo Jesosy, izay ilay voninahitr'olona,
fa rehefa nandeha mifanompoana dia naseho antsikelikely tamin'ny mpianany ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny tavany. Mila ovana isika avy amin'ny voninahitry ny olona ilay endrika firenteny ivelany ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra ilay endrika anaty. Kolosiana 2:7-8 aminaran'i Jesosy, izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarana ireny ty voninahitry ny zava-miafiny ty any amin'ny jentilisa, Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Io voninahitr'Andriamanitra azo taafiny io no lasa fanantenantsika rehefa Jesosy no aty anatsika. Io voninahitra io dia mila fantatrao aloha. Izay zao efa nampafantatra anao azy izay. Tahaka an'ireo lesona be dia be sekoly, fampianarana sy fampaherea izay mampirisika antsika sy manome fahalalana antsika efa misy ny dingana manaraka. Fantatrao ilay izy, dia mila tianao ilay izy. Tena akaikinao, tsy hoe fantatra fotsiny hoe, fa mila tianao ilay izy. Rehefa mahainao ilay fanazavana be dia be sy ilay fampitahana izany dia tokony mitongilana any amin'ilay voninahitr'Andriamanitra ny fonao hoe wow, tiako izany, feno Andriamanitra izany, tiako izany, hitafy an'i Kristy izany, tiako izany, manan-karena famindram-po izany, fa tsy mety io raha vao tsy tiana. Rehefa tiana io dia mivady io faniriana amin'izay. Andriamanitra, araka ilay tenin'ny pasteur teo, manana faniriana ny anina an'izany hoe fo mora mamotsitra, tonga dia mamela elo karaha-potoana izany. Tsy hoe 50 taona taty aoriana vao navelaka ihany any ny elony. 50 taona taty aoriana. Be dia be ny valim-bavaka bloqué eo amin'ny fiainanao raha 50 taona vao mamela eloka. Tsy avy amin'ilay olona tsy navelanao, fa avy aminao tsy namela. Dikan'ilay tsy mamela mantsiny, miara voafatotra anareo. Tenao zany eo zao, za tsy hamela. Dia nefa ianao eo voafatotra miaraka amin'ilay olona. Dia Andriamanitra efa miteny, fitsory izy. Dia ianao mivavaka amin'io, Andriamanitra maninona ary matsapo tsy voafatotra ny tanako afaho. Nefa ianao ihany mamaty tenao. Mamela eloka. Mamindrafo. Zay indray. Ka lisy tsy hoe zay indray fa zay mihitsiko. Ary tokony ho zay foana. Ary tokony ho faly ao anatina hoe saotra Andriamanitra manaitra indray ianao alohan'ity weekend ity. Izany indray ireny tokony havela eloka any naninany zao misy efa mikivo sady azoko tsy haina sady indray ty weekend ty raha zany ty zao. Aza atao mahakivy, ataovy mahafaly. Alleluia. Rehefa irinao ilay izy dia ampiasao finoana amin'izay. Dika amin'ny finoana mantsy tsy maintsy. Zay mahatonga ny Hébreux 1:10 miteny hoe fa izay manantona azy dia tsy maintsy mino. Ny finoana tsy maintsy. Zay mahatonga Jesosy tao Getsemane mivavaka. Raha eo esoro amiko ty kapoaka ty, raha tsy maintsy hosotroko. Raha vao tsy tonga, tsy maintsy dia tsy finoana. Raha eto zay ianao teny ndre raha mba za zao mpamela eloka dia tsy mbola finoana zay fa fanantenana. Fa ny finoana manomboka androany maraina, za tsy maintsy mamela eloka. Rehefa avy eo tsy maintsy mamindra fo. Zao dia zao tsy maintsy tsara fanahy. Ataovy amen. Anisan'ny famondrana an'io voninahitra io ilay fandraisana izay mampiditra amin'ny fiainan'Andriamanitra atao anatsika. Mandrakotra an'ilay fiainan'olombelona ao anatsika ilay natiora divine. Mandrakotra ilay manarona an'ilay natiora io ilay hoe olona biby. Voalazan'ny Korintianina ao manimal. Zay rehetra nateraka i Adama dia manana ny natiora ao manimal io. Zany hoe misy fotoana zany lasa mireazira ohatry ny biby ny olona. Satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ny dinan Jesosy mba ho averina izay. Ho averina ilay natiora tokony ho izy ao anatinao. Ary tsy hoe naverina fotsiny ilay natiora, fa ny soloana mihitsy ho tonga natiora n'Andriamanitra tsara, tsy manondrana ho ao anatinao. Ny biby ny alika faran'izay masika rehefa mivovo be, anipazanao taolana dia mangina. Satria besoin satisfait. Ianao tsy mila mivovo be ianao, zay aloha voalohany indrindra. Satria tsy olona no vovo. Dikan'izay zany ilay tabataba be zany tsy dia tena mihaino ve tsika?
Sy tena fomba antsika zanak'Andriamanitra loatra. Ianao tsy hoe feno ny filanao vao milamina ianao. Zay zao le nature de l'homme animal. Fa ianao eo Andriamanitra dia milamina ianao. Na dia be dia be aza ny besoin ianao, mbola tsy feno. Ny ahatongavantsika eto tsy hitondra besoin. Tsy Andriamanitra reto aloha zavatra ilaiko reto dia tsirama, tsorami, tsirama, tsy vola foana no entinao eto. Afaka ataon'Andriamanitra zany. Tsy Andriamanitra manilika aza miresaka vola amiko, tsy vita matoa tsy resahana. Fa tsy izay ny tokony ho resahanao aminy. Fa ny toetranao, ny toe-panahinao, ny fiainam-panahinao. Dia mianatra ianao. Zay no mahatonga ny désert. Ny désert anie na manam-bola ianao tsy afaka mividy izay tianao e. Satria maninona? Ahoana? Tsisy botika, tsisy mpivarotra. Henoko misy miteny ao, misy livrera. Mba tenenao amiko hoe livrera mahasaky makany amin'ny désert hoe? Hoe anatitra nanankiray eny? Faiza moa ilay livrena ilay izy? Aty amin'ny désert de Sahara. Ohatra ny tsy ateriny ihany ny entana. Izany hoe aneo Andriamanitra fa na manam-bola azy ianao mila miankina aminy. Satria misy fotoana hoentiny ianao eo amin'ny toerana tsisy ninninina azo vidiana, fa raha eo kosa ianao no mivavaka, ataon'Andriamanitra misy bofy mobile ampanina eo amin'ny tandrifinao. Dia mivoaka avy any ilay olona sahirana be. Ahoana re anao traiteur zay andrekako. Tsy maintsy hohanina daholo reto sakafo reto. Azonao veriko amin'ny paoziko amin'izay fotoana izay manandra-tanana hoe Andriamanitra ray ny voninahitra, tsara indrindra pampahita fity aty amin'ny toerana tsy ampoizina. Ankasitrahana anie ny anaranao ary ho voatany hanina sy ny rano fisotro. Mbola tsy manome ilay olona dia efa tsofintsika rano sady satria fantatsika fa miasa Andriamanitra mamaly ianao any amin'ny toerana tsy azahoanao ninninina avy amin'ny herin'ny tenanao. Zay ny parcours du désert ilain'ny rehetra lalovana. Aza matahotra désert. Any ianao no mandalo formation hoe tsisy ninona fa misy Andriamanitra. Halleluja! Mampime be zany hoe Andriamanitra ampianaro hiaraka aminao. Dia mijery Andriamanitra. Andeha any amin'ny centre commercial là. Misy 10 millions anty argent de poche. Tsy manao amen. Andriamanitra tario atao tsena. Vola misy. Ny tsena feno. Ianao vonina. Marina hiaro Andriamanitra mba tsy voendaka ianao. Ho voataly entana vidiana tsy ho simba. Tsy lanilany fantany volanao. Ya! Fa ny tena fiarahana amin'Andriamanitra. Eli eo amin'ny renirano Kerita. Andriamanitra tsisy ninninina eto fa eto ianao miaraka amiko. Corbeau mitondra mofo. Tsy afaka maneniko izy satria mitondra mofo. Azafady. Manjara latsaka le mofo raha vao maneno eo. Ahoana moa ny itondrany mofo sy hena? Tsy maintsy ny tatany le mofo dia nampidirina hena, sandwich, sa ny tamotany. Any amin'ny toerana tsy ampoizy Andriamanitra ny mamatsy. Ho hitanao fa ny Andriamanitra ao Andriamanitra. Tsy miandry tsena izy vao mamatsy ianao. Fa izy ny mpamatsy ianao. Tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Zany rehetra zany le tsy maintsy ianarantsika satria lasa tsy hitantsika intsony ny lanja ny fanatrehan'Andriamanitra. Lasa mifangaro amin'ny fahafenoan'ny paositsika. Misy vavolombelona zany eto misy olona tsy mikarama be, tena mikarama kely. Ary na le karama ary mbola tsy mahavita azy anatin'ny ray volana fa ny zana mianatra ny andafy. Satria tsy nankinina tamin'izay mety ho karama hita maso, fa nankinina tamin'Andriamanitra afaka hanokatra lalana. Ny mpanokatra lalana ane toriana aminao fa tsy le lalana koa toriana aminao. Jesosy ny lalana, Jesosy mpanokatra ny lalana. Manana fanantenana. Amboary tsara le fidiranao amin'le voninahitra ao anaty.
aoka ny toetranao amiratra ohatry ny volamena fa hisokatra ho azy ny zavatra rehetra na Andriamanitra miseza fiandriany ary itsika mahita ny famirapiratanao toy ny volamena. Amen. Iverinao amin'ilay Korintiana faharoa toko fahatelo andiny valo ambin'ny folo dia hiditra amin'ilay fahalemem-panahy anaran'i Jesosy. Isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra. Mijery, avereny hoe mijery. Ovana azo zany endrika zany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Zareo mijery ianao fa ovana. Ianao zany tsy hoe miova ho azy na miova tampoka, tsy mazila izy. Hoe satria nanatrika tety ianao dia miova, tsy izay. Fa manatrika eto ianao, mijery. Iza ilay jerena? Jesosy. Rehefa mijery an' Jesosy ianao dia ovana ianao hitovy sy hanahaka amin'i Jesosy. Tsy le Andriamanitra azy fa le zanak'Andriamanitra azy. Satria ianao ninona nataonao créature ianao fa tsy créateur. Fa kosa créature manana créativité. Zay dia marina. Fa tsy créateur ianao. Raha créateur ianao mamorona singam-bolo ray, eto zao vetivety tao fotsiny izy. Tsy vitanao zany. Tokana ny mahavita an'izay. Ary te hilaza aminao na ny devoly ary tsy mahavita an'izay keo. Mety misy miteny zao, daona pastely loatran'le manao le pacte reny tonga dia misy volo mipotra ho azy. Volona mpamosavy any ambadika any nongotana ny devoly dia ataony eo fa tsy mahay mamorona ny devoly. Tsy mahay mamorona izy satria tsy créateur izy, créature koa izy. Ary izy tsy omniscient, misy zavatra tsy fanta momba anao, eny tsara. Ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity taonty amin'ny fiainanao 100% tsy fantatry ny devoly. Dia hainao mahatonga izy hafenin'Andriamanitra aminao satria ianao tia miresaka. Efa hitan'Andriamanitra tamin'ny Eva zany e. Dia aleon'Andriamanitra hafenina mba ho atao. Satria raha teneniny aminao dia tatatatanao eraky ny tanàna ilay izy. Nefa misy zavatra tsy tokony ho tenenina raha tsy amin'ny fotoanany. Matoa ilay izy zany tsy tenenina, tsy midika hoe tsy misy. Ty taona ity taon-jobily, ty taona ity anao jobily Andriamanitra. Le Andriamanitra ny teny jobily eo amin'ity taona ity, zay mpanjinina mba hiovanao mitovy toetra amin'izay Andriamanitra zay, ahafahanao misitraka amin'ilay zavatra no manina. Le nanome an'ilay jobily mila hitovianao mba ahafahanao misitraka an'ilay jobily nataony. Fa tsy hoe jobily to dia jobily fotsiny. Ke mba miarahana amin'Andriamanitra efa latsaka ny jobily. Ka tsy azonao hisitrahana iny raha tsy mitovy prinsipa fiainana amin'ilay Andriamanitra nanome an'iny dia Jesosy ianao. Anisan'ny voninahitran'Andriamanitra anankiray i ovana, mahatonga ny lohatentsika androany hoe ovana ao amin'ny voninahitra ny fahalemem-panahy dia zasy ianao mila mianatra malemy fanahy mitovy amin'Andriamanitra. Timoty faharoa toko faharoa andiny efatra amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Ary tsy mety raha miady amin'ny mpanompo ny tompo, fa tokony ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra ry zareo, mahay mampianatra, mahalefitra. Ny olona malemy fanahy ry havana dia tsy tia miady. Tena kaikinao, tsy tia miady hoe. Ianao zany tsy miady amin'ny zanakao, malemy fanahy ianao. Alleluia! Tsy miady amin'ny zokonao ianao, malemy fanahy zany ianao. Tsy miady amin'ny moto, Jesosy. Ny anaran'i Jesosy, malemy fanahy ianao. Ny olona malemy fanahy tsy tia miady. Dia mety ho gaga ianao, ko tsy ho resy foana. Tia ny valiny. Rehefa tsy tia miady ianao, dia Jehova no hiady ho anao. Ny olona malemy fanahy tsy tia miady. Tsy miady ho an-tenany. Aza lanina daholo io pizza io fa mbola eto velao lany ihany e. Zaraina folo iny, tsy tao anatiny ianao. Vao mety ny fonao, boaty telo miala avy any. Anao rery. Te vao sokafina le boaty telo dia zarainao amin'ilay faninana teo alohandray. Lala. Andramony e? Aza taitra. Zany hoe, vao tracena ilay pizza dia efa manisy ianao. Tsy mila intelligence artificielle matsika efa lanisa ilay izy. Tena kaikanao aza miady ho anao e.
exemple pijaly izy fa mety zavatra be dehibe samity dia mandray izay tandriva fa tsy ho vita dolo fa noanatra mahakasika ny fiainantsika andavanandro alleloia dia efa samy maka hoe dolo zany le ianao moa zany dia hoe paster maka daholo aloha nareo e kalma fotsiny aza miato anao misaotra andriamanitra efa misy zareo hoe ay mbola tsy nina nga ianao dia raha vao eo ianao ny sorena eo mienjera le livreur mitondra le 3 boîte ary dia tsy vao livreur tsy le livreur tsy marary le livreur efa nienjera aloha aloha tsyofana rano fa raha vao ianao dia manamboatra fotsiny matsiaro ny olona malemy fanahy tsy tia miady sady tsy edivanao le nakabe no tsy miady ho an-tenanao eny hoe nareo kosa efa mba tenena fa ny kristianina mizara tsara fantan'izany fa tsy nataony fotsiny dia tsy mila veriny zany ianao fotsiny mila okerany tsy maninona zany fa mety nona be nareo zany fa vao mety eo ny fonao miandro olona angatsika sokafana any nareo ny 55e client tamin'ny androany dia mahazo cadeau nareo 3 boîtes de pizza fizanao commandé zany ny fonao nety fonao tsara lasa misarika fampahitana fite ka inona ny tianao le morceau anankiray zaratra kikisina tsisy fromage akory nanao votiny efa iny ve le nedivanao sa le tsara toetra be dia miaingy avy any ny 1 boîte 2 boîte apio tena kekinao rehefa tsara toetra hoe raha tsara toetra anao dia siteka mafo ny tompo raha tsara toetra ny olona malemy fanahy miady ho an'ny hafa zay le nyteneniko teo tonga avany le 3 boîte fantatro mihitsy hoe fampahitana fity ho anao sokafanao indray le izy dia andao indray arahinana daholo ary fa tsy ry zareo na vela makalondray amin'le sa mbola faly ay mbola ry zareo ihany zany no asiana makaloha miaraka maso feno fahaleme fanahy ny olona malemy fanahy miady ho an'Andriamanitra ao ambadik'izay mijoro Andriamanitra miady ho an'izay olona zay voninahitra olombelona guerrier miady ho anazy voninahitra Andriamanitra berger tsy hitan'izay atao fa Andriamanitra no miady ho azy te hiasa Andriamanitra amin'ity taona ity te hiasa eo amin'ny fiainanao izy fa raha vao tsy mety ny toetra dia tsy eo aminao izy miasa tsy sommaire izy miasa foana izy fa tsy eo aminao fotsiny amboarina ny toetra ny dikan'izay ohatra mijery fotsiny manina tsara le sommaire manina berger manina miasa foana izy isan'andro fa raha vao tsy mety ny toetra anao dia difiny foana ny adresinareo tsy mety hitan'le livreur mihitsy vilany amin'ny olo-kafa foana satria any amin'le olo-kafa misy an'le toetra atao misy an'le toetra manomboka andro amaraina tehirizy le toetra ampitombo le toetra tandrovo ohatry ny anak'Andriamasinao le toetra ataovy tena sarobidy ny olona miady ho an'ny tena le miteny foana hoe izay tokony ho sao dia tsy ampy io sao dia adinonareo sao dia mba fotoana ho anazy zao hoe amin'ny teny frantsay izy dia hoe pacifique mamaolana ivelan'ny sandry ny hery sy ny ady tsy tia ady tsy tia herisetra saotra an'Andriamanitra ny anarako paster hery zao fa tsy herisetra raha vao maherisetra mantsy ianao to dia moins be fahalemem-panahy dia lasa miady ho anao ianao alors raka to dia fandrombahana pizza dia tena zay ray to dia mitolona dia zay maso aloha isa roa efa lasa ianao dia lasa miady ho anao ianao nefa afaka miasa Andriamanitra tandremo ny resaka brutalité sy ny violence efa nresantsika foana ity fa asian'Andriamanitra verina ny kristianina manao baolina tsy tokony ho brutal aina any am'trampokon'olona fa ty afa sady taklena ny pisy dia mijery anao miteny hoe zany zanak'Andriamanitra anao eto rehefa manao baolina zanak'iza zany
zanaky Messi. Mahazo milalao fa tsy voatery ho violent, tsy voatery maherisetra. Nafaran'izay nona ary ianao, azavira viraina amin'ny pizza. Ho any tsara mihitsy. Tena marina zany retany. Nafaran'izay nona ary aza tonga dia brutalité foana no ambadika izay. Marina mety hoe matahotra na sao dia lanin'ny olona ilay izy, fanahina indray no ambadika izay. Afaka hohaninao milaminy amin'ny fahalemem-panahy. Hena tsy masaka tsara. Vao za toetra eo ianao. Amin'ny zavatra rehetra aseho fa malemy fanahy ianao. Tena kaiky ianao amin'ny zavatra rehetra hoe aseho fa malemy fanahy ianao hoe. Tandremo resaka brutalité, resaka violence. Inona ny sport jerenao? Catch dia MMA. Dia eto ianao mieritreritra fa alemy fanahy. Vao tena fotsiny hoe akipy masoa fa hivavaka, olona mifampitolona no hitanao anatin'ilay izy. Izay ny ampidirinao. Dia tsy ado anao Andriamanitra. Fa lasa mitazana anao miado anao fotsiny izy. Tandremo film. Dia la vengeance sera terrible jerenao. Eto amin'izao famindra-po, famelan-kelo, famindra-po, famelan-kelo. Vavaka ataonao eto Andriamanitra. Ako tongolo famelan-kelo koa. Raha riva ianao mijery film. Valio faty amin'ny mihitsy io mihitsy ny tena. Amin'ny film manao zavatra mifanipaka ianao zany. Dia reny zavatra reny miperturbe an'ilay fahalemem-panahinao. Mahatonga an'Andriamanitra tsy miady ny adinao. Le izy ny tsy any amin'ilay film tsoa zao problema fa any amin'ilay adinao mihitsy ny lasa ohatry ny tsy hita izay anaovana azy satria maninona? Manaonao foana ianao. Draindray rehefa mijery film eo dia renao any anatinao zany mihitsy hoe d'accord mihitsy ianao hoe vonoina ilay ratsy fanahy. Io mihitsy ny tokony tifiratra amin'ny voalohan'ny film. Ifa mandeha izy, tifiro! Hitanareo ve reto ilay zavatra ratsy be ambadika ilay izy? Rehefa hijery film jareo film Chosen, Jésus. Be dia be ny film azo jerevana. Mampianatra zavatra tsara. Dessin animé jereva, dessin animé tsisy violence na brutalité. Dia les papillons la reny jerena reny. Fa tsy resaka dragon reny. Satana reny dragon. Ka le titran'ilay dessin animé ny pasteur hoe le gentil dragon. Vakeo baiboly fa ny dragon tsy gentil zany. Mamitaka. Serpent izy tamin'ny voalohany namitaka ny Eva. Zao izy efa dragon zao tandremo. Me lehibe sy mengeza ilay izy ary me manidina. Fa na dia zany azy. Misy hery. Vao toloana ny anaran'i Jesosy. Na serpent na dragon na chenille na mille pattes miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misy dikany daholo zany. Tandremo. Tandremo zavatra jerenao. Tandremo sao dia mankafy règlement bagarre ianao. Za mahita fa eto amin'ny firenena ohatran'ny tsy maintsy misy mifandona kely vao milamina eo. Nefa ianao zanak'Andriamanitra. Mibeba ianao fa tsy marina zany sady tsy mety zany. Jesosy tsy nanao bagara namonjy ianao. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Raha marina izay dia mitiafamafy ho an'Andriamanitra fa tsy bagara namonjena anao. Izy tsy niteny hoe ianao va ny Jesosy? Za no izy. Saiko version inona ny hitanao? Dia izy tsy niteny hoe reo bois-kely eo aloha andeha. Fa izay mahasahy manatony laisany. Tsy bagara namonjena ianao. Afaka niantso famonjena ve Jesosy tao Getsemane tamin'ny fotoana samborana azy? Ahoana pasteur? Afaka niteny izy hoe raha eo en danger zanakao, irao ny anjelinao, hitoby manodidina hanafika. Tamin'ny Ezékia, anjely anankiray 185 000 ny Assyrianina ringana. Ny antsoko androany tsy anjely anankiray fa légion anankiray. Légion anankiray 6 000 fa ny légion antsoko 12 fa 6 000 72 000 dikan'izay 72 000 mana capacité 1 égale 180 000 zany no avy eo tsy tatramin'ny atao mamaliko ao.
tsy hoe sofiny hitsana fa ny atôma sy ny électron constitué n'ilay ravitsofina kelyny tsita. Fa ina kentranga raha nanjavina daholo miaramila ny sambotra. Naniraka miaramila hafa indray ny tempoly. Ary tsy vita an'izay fa mety ho lagera amin'izay fa tsy famonjena. Indraindray zany mila mangina ianao io mba hisy famonjena. Ary zay mahatonga Petera milaza ny antony finoanareo dia famonjem-panahy. Matoa ianao mangina misy olona vonjena izay ao ambadimbadika ao. Ka tsika zany tsy hoe mandeha degona fotsiny hoe nendry pastera koa dia mandevitra foana. Ianao ny raha vao mandevitra foana dia asandratra foana e. Ohatra ilay olona miteny ndehantsika zay dia tsy maintsy vavaka foana zany. Ie, vavaka foana dia amin'izay valim-bavaka foana. Tandremo règlement bagarre, règlement vengeance. Tsy namelan'ny zareo na dia mamorsora azy amin'ny pijako. Andriamanitra ny amaly azy. Mampitsangana ny lehilahy voaositra mihitsy nareo. Satria ny anjara pijako tsy navelonareo ho ahy. Ninona anjara tokony areo? Ozonoko zany. Be fotsiny eo. Pija ray ve tsy azonao dia anozon'olona ianao. Zay ny ilay olona. Dia sanatria za tsy anozona. Rehefa raikitra ndraikitra nefa. Inona ilay ozona? Ho avy amin'ny fotoana rehefa misy mizara pija. Za aloha tsy te hahita raha azy nareo na tsy ahazo e. Raha vao maniry fijinjana ratsy ianao eno io tsara. Raha vao maniry fijinjana ratsy ho an'ny hafa ianao dia efa pamsany ho avy eo. Pamsavy. Satria ny principe ny sorcellerie tia hita ny hafa ho ringana sy ho ratsy fefara. Zay mahatonga zanak'Andriamanitra ampitandreman'Andriamanitra tsy hanana an'izany toetra izany. Tandremo sao dia maniry loza na favoazana ho an'izay manao ny tsy mety eo amin'ny fiainanao. Tandremo sao dia maniry fijinjana ho an'izay manao ny tsy mety eo amin'ny fiainanao. Manary zavatra tsara foana aza miady ho anao. Ahoana io tsy miady ho an'ny tenany eo maranantsika azy. Exode 14:13-15 amin'ny aran'i Jesosy. Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra nareo mijanona. Ho hitanareo ny famonjeny Jehovah ary izay ataonao nareo anio. Ny Egiptiana izay hitanareo anio tsy hitanareo tsy mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, ianareo kosa angina. Dia ho Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Zavatra anankiroa ilay izy, mangina dia mandroso. Dikan'ilay mangina, tsy ianao ny manontany na ny resaka na mitaky, fa Andriamanitra ny mampiasa ny fahanginanao. Tsy ianao no miteny hoe, ohatra eo am-pizarana ilay pijato eo zany ilay exemple. Tsy ianao no miteny hoe ampoantsika ve io? Tsy miteny ianao. Na dia vitanao fa tsy ahazo ianao. Fa anatin'ny fahanginanao, Andriamanitra no hampiasa ny fahanginanao. Dia izay ny volaza eto, manginanareo fa Andriamanitra ny ady ho anareo. Aiza io fahanginana io? Matthieu 6:6 Jesosy ny teny. Ianao kosa raha mivavaka, midira ao amin'ny efitranonao ary rehefa voarindrinao ny varavaranao, vavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ny fitokananao amam-bavaka no andrenesan'Andriamanitra ny fitarainanao sy ny fiankinanao aminy ahafahany miady ho anao. Ao anatin'ny fitokanam-bavaka ilay mangina, anisany. Mangina ihany koa ianao eo mason'ny olona fa miresaka ianao eo imason'Andriamanitra. Ny sujet de prière entinao tsy mifahorianao, fa mifahorian'ilay olona raha sanatria very ilay olona. Mampiasa finoana ao amin'ny famonjem-panahy ianao miresaka ao anatin'ny fahanginanao. Alleluia. Ao anatin'ny tsirarana, mivavaha ianao ho an'ilay olona mety manao ny tsirarana. Fa raha tsy tonga saina izy ka mibebaka dia mety very eny mielo, izay ilay izy very izay no mahatery ianao hivavaka. Fa tsy mety ho endriky ny fahoriana lalovanao vetivety avy amin'ny tsy mety ataon'ilay olona. Tsy ilay tsy mety ataon'ilay olona, fa ilay fiefaran'ilay olona manao tsy mety mahatonga anao hivavaka. Tsy ianao sujet de prière fa ilay olona. Tsy ny manjoanao sujet de prière fa ilay hanjoan'ilay olona raha tonga ny amin'irao an-lanitra ny tompo.
ny sujet ataontsika zany raha mitentsika hoe Jesosy tena mijaly be andro any tsy manetsika volomason'ny tompo fa raha miteny hoe tompo ho aiza le olona manao tsy mety amiko raha tonga ianao ka tsy miova izy ny anahy mety vitaka any satria ampaherezinao fa io olona io raha tonga ny amin'irao malanitra ianao mety tsy miakatra ny an-danitra io tsy mivolomason'ny tompo ihany mietsika amin'izany fa tonga dia ny tena iray manontolo mitsangana ambony seza fiandranana miteny hoe fatary izay manaitra an'Andriamanitra sy izay ao am-pony ny amonjena ny ratsy fanahy fa tsy mifampahoriana ny tsara fanahy. Mety mijaly ianao atokantrano tena mijaly be mihitsy miara-meme moa tsika dia tsisy mahafantatra hoe ianao le mijaly dia nefa ny anatinao aninao mihitsy hoe ialety indray izany sao dia inona indray izao ny tranga zavatra tsara ny tranga sujet de prière mihitsy ovao aza atao hoe tompo mijaly avy amin'izay ataon'ny vadiko tsy izay ny sujet ataonao fa avadio hoe Jesosy eniko izany teninao izany tsy ady ho anahy tsy teny aminy hoe aza vonoina tsy teny an'izay tsony fa hivavaka fa raha mitoy izao ataon'izao tompo very izy nefa efa akaiky ny fiavianao tsy za rery ny te hiakatra sao dia izay koa no Andriamanitra esory atao tany dia avelao inana aza mitenteny foana anaty vavaka na tsy anaty vavaka koa raha aza mitenteny foana koa aza ratsy fanahy mba hainao malahelo fa tsy ho vitanao any an-danitra mitazana an'ilay vadinao very any amin'ny elo tsy ho vitanao zany ao anatin'ny hafanam-po sy ny fahatezerina sy ny fahasosorana nilenao le mangidy be ohatra mitehiteny an'izay ianao fa raha tena mitranga izay tsy vitanao. Nisy olona anankiray mbola niteny an'izany nampahitany tompo tany amin'ny elo dia izao notenenina na ny olona faran'izay tsy tianao arozy izy tsy ho tianao hoany dia avadio ny sujet tompo tsy mifijaliako no entiko eto anatrehanao fa sanatria ny fijaliana io vadiko io raha tsy miova izy vonjeo izy tompo tsangana amin'izay Andriamanitra miditra ao an-tranonareo amin'izay izy tave moa hoe miditra avany Andriamanitra le vadinao zany io sady tena mifoka migoka mitoka taony daholo izay oka rehetrarehetra avany Andriamanitra kasianao otr'izao fotsiny tomany rereo amin'izay tsy maso tsy hoe raha maso toka izy fa raha maso fibebahana miova dia ahoana tsy zay ve le nanga tsy zay ve le tiatsika le tiatsika nefa fantatsika fa le fomba tongavana any tsy haitsika izay ny antony le misy ny fotoana ohatr'izao fa n'Andriamanitra mamboraka hoe tia resahana tsy le anao ory lafy Andriamanitra etako izao mihitsy mivola be any anaty posiny alahelo vola zany le izy zara raha mba omen'izay mianaka dia moa dia asianao kely hoe mijaly ane le zazy nefa zay le zaza nefa tsy malazy ambony tany fa minono fotsiny fa ianao no mijaly mba tsotra tonga dia teneny tompo eniko izany teny izany tsy hoe mifikafika fonjeo izy dia voavonjy fa tena ataovy anatin'ny fo ho aizy io olona io raha tonga ianao ohatra ny hitako eto fa raha vao tsy miova mibebaka eo izy tsy tafiaraka ny an-danitra izay dia anontany Jesosy fa inona ny tianao nganareo hiaraka ho any dia raha vao eo ny hoe aleo izy mba hanandrana an'izany fijaliana any amin'ny elo zany fa tsy reny mihitsy ny fijaliako atao amin'ity trano dia manao an'izao ny tompo satria maninona tsy any amin'ilay andrasany le teneninao mila tonga olona malahelo ianao zay nge le malemy fanahy tsy hoe maniry ianao hoe aleo izy mba hanandrana kely tsy voatery manandrana izy vao miova tena kaikanao tsy voatery manandrana vao miova hoe fa rehefa tsara toetra ianao hoe dia afaka mikasika Andriamanitra hoe le tsy vitanao no ataony Andriamanitra miady ho anao tena ianao izay izy satria ianao tsy miady ho anao hitanao ve tonga avany zany le raha matoa avadiko indray rany le raha matoa no midoroka be zany fa le lehilahy zany mba mijoro mivoatra hoe le lehilahy hoana koa no misy vehivavy koa mananina be miarasitrana daholo eto aminaran'i Jesosy dia ianao zany tonga avany miova ianao moa aza misotro an'io moa ianao mijaly anie zahay mijaly anie ianao mijaly anie tsika sady sotrony ihany zany hoe tsy hainona ianao
dia ahoana ary méthode ary kefa tsy henony ary ianao tena kekinao kefa tsy henony ianao eko inona tokony atao tanany amin'Andriamanitra tompo efa nyteny fa tsy mandaitra tsy vitako le izy zay ny le andrasan'ny tompo hoe tsy vitako le izy ty lelako ty tena efa milelalela fa tsy mahomby tsy mety tsy miova mihitsy izy efa afeniko le tavoangy dia mitondra sasendra izy avy toka anaty sasendra azo koa mitikitena hoe aza ezana amin'ny herin'ny tenanao io zay ngamba teneno akaikinao aza miezaka rery eo ianao hoe teneno izy Jesosy no ilainao horeraka tsika raha hiady rery eo tsy anaiky mihitsy izy ela sotsoko fa tsisy raharaiko zay anao zany e dia marary ianao pastera ny tefa tsobily ty ianao tsy mety tsobily mihitsy ianao dia manao valibraingina izy ndana manambady ny tsobilinao any dia marary ndray ianao azonareo ve le izy tena kaikanao aza miady hoe tana mivavaka ianao mpivavany tonga vandre izy vavabavaka angay ianao dia aza tezitra tadiavo ny fomba rehetra ny mivany amin'ny toerana tsieritreretra mihitsiny tana mivavaka tompo malahelo ny fanany tsy afaka miady hamonjy ahy satria tsy za mpamonjy fa nazako ary mila mifamonjenao tompo latsadramaso mihitsy ianao le taloha tsy mevola 5 million fotsiny nomeny ana za ve dia efa mitomavy ianao enjany nareo zany vazivazy iny tsy vola tsoy ny tomaninao fa mifanahy le vatinao tompo tsoka ny trompetra ho avy ianao ho aizy zay menakavy vonjeo izy Jesosy vonjeo izy dia mitsangan'Andriamanitra mamonjy azy mila manginitsika ary indrindraindrindra mila mandroso tsy hoe zay no mitranga ao an-trano dia za tsy vavaka tsony dia mifanahy efa mibitsika paster zao mitory-teny androany zay mihitsy tsy andehanako any soit fa emu kely amin'izay fampianaran'izay mandroso foana ninenina mitranga ainao nytenen'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely raha masina mena zanak'Israely tsy mahafinaritra le zany fa zao nytenenina mangina fotsiny mandroso satria nyprograma tsy hoe hiala any Egypta dia hijanona eo amin'ny ranomasina fa nyprograma miala any Egypta dia mandroso hatrany Kanana aza vela isy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao ka asakana amin'ny fandrosonao mandroso foana ao anatin'ny fikatsahana ao an'Andriamanitra etaetanao iova aza kivin'ny zavatra mitranga aza mierika akory fa le Egyptianina herika rehanao kika tsy ho any amin'le Kanana andehananao miaino ve tsika mandroso tena kaikanao mandroso foana hoe tsy mahasakana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra zay ady ilanao azy zay tsangana indray ianao tompo andeha mifanatrenao androany dia mety tonga sainao hoe nefa le fiainako ohatra mbola tsy miova ka tsy hoe efa niova ny fiainanao vao andeha hivavaka ianao fa fantatrao fa raha andeha voa amin'ny tompo le izy dia tonga hivavaka ianao na mbola misy tsy mety na rehefa ho avy ny fotoana efa mety be aza ny fiainanao sarobidiny le miaraka amin'i Jesosy rety tsy misy idiran'le mety sy tsy mety mamy anie za miaraka amin'ny tompo zany raha vao tsy rentsika ny fahamamian'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny androany dia tsy afaka hisitraka ny fahamamiana ny fiarahana amin'ny ratra izay tsika tsy hoe andeha rery atompo fa rehefa tonga ny farany hiaraka aminao teny zao dia efa miaraka aminy ianao ary miaraka amin'ny isan'andro miaraka aminy amin'ny zavatra rehetra misy ady atrehana miaraka aminao tompo anatin'ity ady ity misy fandresena miaraka aminao anaty fandresena ity misy vavolombelona paster sandratra ny ova amin'ny fiainako to dia anahy ny adiny ray ary aza tenitenina fa adiny ray mihitsy ny anahy dia tsisy an'izay fotoana izay aloha atretiny atsika fa raisin'ny paster sandratra manokana ianao dia nareo manao alaina film angamba fa mbola tsy manao an'izay aloha tsika fa raisina nefa le témoignage fa tena tonga dia mandroso foana avereny hoe mandroso foana hoe rehefa mifo maraina ianao mety mbola ao anaty ady ao anaty sakoroka ao anaty korotana ao anaty zavatra mafy be feno pression fa zao mandroso dia taterao foana ny antom-pisinao averiko mety tsy mahafinaritra le vao mifo
le problema mbola eo, mety misagara ve le problème, mbola tsy hitanao ny rirany, tsy hitanao ny mangirana, tsy hitanao le fefaran'le ady, fa zao tanterao foana ny antom-pisinao. Tena kaikinao mandroso foana hoe tanterao foana ny antom-pisinao hoe isika dia miatrika ny antom-pisitsika, tsy misy ifandraisany amin'ny ady lalovantsika. Alleloia. Anisan'ny endrika anehoana fandrosoana ny fanekentsika sy ny fanetretenantsika metraka an'Andriamanitra ho voalohany. Misy ny ady ohatrany tsy mampite handroso, fa vao mahatsiarintsika hoe ino mba ilan'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra anie nanao le problema teo amin'ny fiainako e. Dikan'izay tsy misy ifandraisany amin'izay mifanaraka tao amin'Andriamanitra zany a. Le inona? Le problema misy. Tatsika isaina anie. Tonga avy any serveur. Tonga plat izy avy any. Inona moa ny ifandraisan'le serveur sy le client? Tonga hanompo izy. Miarahaba toko tonga soa ato amin'ny restaurant. Ny zavatra rosinay ato dia sakafo matsiro, sakafo tsara. Misy efa te hihinan-kanina satsy ohatry mba hainao an'izany zao. Alleluia. Inona ny aroso dia mitelo hoe anao avy hanina dia raisina lenao. Vetivety fotsiny dia ho avy eo le plat. Maneno telefôny. Talalalala. Oui, miantso vadinao. Tsy tiako ianao. Zany a te ampiasana tsy siraray conseil jobilinao ny ampiasanao zany. Misy ady zany any an-trano. Ity le sakafo servena. Tonga amin'ilay client hoe inona ity? Zany anina. Azo reve zany. Le olona indray tezeranao nefa tsy le olona no nahatezitra anao. Ohatr'izay mihitsika indraindray. Tsy Andriamanitra koa nanao le problème, dia Andriamanitra nanaovantsika chantage. Za tsy hanatrika sekoly androany. Za tsy handeha ny fanatreana androany. Za tsy hivavaka. Fa manao tsy hivavaka. Mbola tsy nahita telefôny zany teny, za tsy charge. Ohatr'izay. Tena kaikinao ohatr'izay nefa le izy. Amin'ny voalohany za tsy charge. Avy eo. Mandeha ngany courant. Ke vala ny charge. Aza miala amin'i Jesosy zany. Mandrosoa. Raha masina mena ny eo, tsy mahafinaritra zany. Egyptiana ny ao aoriana tsy mahafinaritra zany. Fa inona ny tenenin'Andriamanitra? Ho alaiko avy any Egypte nareo dia mandroso hatrany Kanana. Izy tsy niteny hoe hijanona eny an-dalana, tsy milalao an-dalana ny tompo rehefa mitantana anao, fa mitarika anao, mampahery anao mba handroso foana, ninninna mitranga, ninninna miseho. Ataontsika hitsangana. Ovana ianao ho amin'ny voninahitra ny fahalemem-panahy. Atonga anao tsy ady ho anao ohatra ny guerrier, fa tonga anao hijoro ho Andriamanitra miady ho anao ohatra ny berger. Avafontanao dia asio fisaorana feno mavesatra, mandresy lahatra avy any anatin'ny fonao any hoe tompo, mangetaheta ny hiova voninahitra. Tsy eo amin'ilay voninahitra olombelona mirentirety ivelany fotsiny, fa ao amin'ilay voninahitra ao le ao anaty tsy misy mahita, fa ianao ny mahita. Tsy le volamena ny tanako, fa le za mihitsy ny volamena ary ny toetra atao anatiko mihitsy ny volamena. Mangatao amin'Andriamanitra hoe tompo, ampianarao mba tsy ady ho aho, ampianarao mba tsy ady ny adiko, ampianarao mba angina ary androso hatrany, hisitraka ny fijoroanao hiady ho ahy. Sotrany amin'ny latabatra Jesosy, mamindra fiainana ianao, mamelombelona ny fiainanao atao anatinay ianao, eto amin'ny latabatra izay mivelatra araka ny teninao hoe ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, ary izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy le voninahitra avy amin'ny olona no hanangananao anay any amin'ny farany, fa le voninahitra avy aminao, le fiovana atao anatinay. Araka ny teninao teo Jesosy, mijery anao aloha zay fa ovana. Indraindray ohatra miazakazaka izay hiezaky ny hiova nefa tsy mijery anao, dia diso le metody ampiasainay. Miverina izay amin'ity maraim-baovao ity, mianatra hibanjina anao, hijery anao, hijery izay natao anao be dia be ny fanoharana nomenao teo. Atonga anay tena hiaina n'ilay toe-panahy avy aminao. Tsy ho zatra miady ho anay
ary tsy miady amin'ny hafa, indrindraindrindra Jesosy tsy miady aminao. Mibitsika ny tompo fa misy olona eto miady aminy, vereny ianao. Tsy mahasoa anao ny miady amin'ny Jesosy. Tsy izy aneny ny ampideseranao dia volony mamitaka ao ambadika ao. Ohatran'ilay fanaoran'ilay serveur atao, problème any amin'ny toeran-kafa, lasa atoton'ilay serveur eo amin'ilay client. Ny fanomponao sy ny antom-pisianao eo anatren'Andriamanitra zavela ho rebrebe ninninona mety ho mitranga sy miseho, na mety ho volona tsy misy, na mety ho ankonona tsy milama, na mety ho asa tsy mandeha miloana, na mety ho tsy fahasalaman'ny vatana, na inona mety ho anaran'izany, mandrosoa eo amin'ny fatanterahany antom-pisiana tamin'izay nanendren'Andriamanitra anao. Aoka izay rehetra niala tamin'Andriamanitra hiverina amin'ny andro amin'ny maraina. Aoka izay rehetra niadiady tamin'ny tompo mba hiavana amin'ny andro amin'ny maraina. Nataon'Andriamanitra misy ity fotoana ity ho anao manokana mandre fa tsy mety aminao ny miady amin'i Jesosy satria izy ny mamonjy ianao, tsy afaka manafaka anao anatin'io problème io, ary tsy avy aminy io zavatra mitranga io. Fa raha ny tena tian'i Jesosy dia ho afaka eo ianao. Zao maraina zao. Verina aminao izay tompo? Tena miverina izay. Ary mifona fa misy taona miadiady aminao midongy. Toy ny mitaky nefa tsy mahafantatra ny tokony omena sy izay nandrasana ihany koa mba hiovana. Aoka ho famonjam-panahy no anton'ny vavaka ampinoana manomboka androany eo amin'ny isa-tokantrano. Tsarovy izay tompo eto amin'ity fotoana ity, raha hiatrika ny latabatra ny velarinao dia ny fandraisana ho fatanteran'ny programanao ho amin'ny androany ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha isika ny mofo eny an-tanantsika. Bless izy, zay vao break, zay vao give. Hotsofitsika rano iny mofo eny an-tananao iny. Araka fanambaran'i Jesosy, tsy mofo normal iny. Na dia mofo normal aza no mety ny fiditsika. Fa rehefa tonga ny fotoana fandraisana ka ny loavan'ny teny, ary mirositsika eo amin'ilay fotoam-patserovana an'i Jesosy, dia hozy Jesosy, nofoko iny. Iny mofo eny an-tananao iny tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy, nofon'i Jesosy. Mitondra ny fiainany ho ao anatinao. Iny nofon'i Jesosy eny an-tananao iny, ataova ohatr'izao, sandrato ohatr'izao. Isy fiatraikany eo amin'ny fanahinao, eo amin'ny ainao, sy eo amin'ny vatanao. Tsy aharo takatry ny saintsika ny zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'izay asainy atao. Ny saintsika manoloana ny mystère ny zavatra ampanaovan'Andriamanitra, ohatry ny vitsika azavaina momba ny informatika. Dikan'izay, matokintsika izay asainy atao, mihintsika. Fa arak'izay asainy atao, dia misy zavatra mitranga, misy zavatra miseho. Jesosy tamin'iny alina izay namadiana azy, melohany ny amadiana azy. Anisan'ny mafy indrindra natrehany dia izy nisy namadika, fa melohany amadiana azy dia nanao fandraisana izy ho amin'ny mpianatra sy niaraka tamin'ny mpianatra. Raisy ny mofo dia ny vakiny. Vakio mofo eny an-tananao ary dia nambarany hoe zao no ataova izy ho fahatsiarovana. Iny famakina mofo iny dia tandindona maneho mampatsiaro antsika fa rehefa mivakina ny vatan'i Jesosy, rehefa nikapohana ny tenan'i Jesosy dia ny fitsoran'Andriamanitra fitao anatin'i Jesosy ny fanasitranana. Misaora azy. Saora betsaka Jesosy fa rehefa vakina mofo dia nisokatra amin'ny mason'ny mpianatra hitanao. Mila mahitanao izay. Ahafahanay miova manahaka anao. Sotrany amin'ny fahafahanay miombona sy miray aminao. Tahaka ny androany, anaran'i Jesosy. Amen. Raisiny tompo ny kapoaka nisy ny ranom-boaloboka dia izao ny teneniny hoe tia ozy izy ny kapoaka ny fisaorana. Raha ny fanekena vaovao, latsaka ho anareo famelana ny elokeo. Amin'ny anaran'i Jesosy no nononoko fa voavela eloka ny tsiraray avy izay manatrika eto sy manaraka ny direct. Amin'ny anaran'i Jesosy, voafafa ny elokao, miaina vaovao ianao, famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misaora azy. Saora betsaka ny amin'ny latabatra. Saotra ny fisehoanao ahafahanay mijery anao, ahafahanay manahaka anao, ahafahanay miova. Saotra Jesosy fa manomboka androany ray. Ny zanaka ao tsiraray avy dia hianatra, tsy ady ho an'ny tenany, fa metraka ny adiny ho eo anatrehanao. Fa ianao no mijoro miady ho an'izay malemy fanahy, tsy tia miady ho an'ny tenany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Tiaka mafintsika ho an Jesosy a mahazo toena vetivety a dia hivavaka ho antsika ireo avy eo a dia manao fidiarana anankiray dia mirava. Alléluia. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a anatanteraka fanatitra fahavolon-karena sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra. Araka ny fahambara foana dia ataovy amin'ny fo madio a atolory ampifaliana sy ampitiavana fa zany no ankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa miresaka fahadiovana ihany tsika dia ararotiko a rehefa mialy eto tsika dia mba hoentina daholo izay tsy hoe atsanga tsy amanorana fa entina daholo le fakofako rehetrarehetra na fonina biscuit raha ohatra ka nitondra zaza ianao a na ihany koa mety hoe le iny ty iny kapoaka kely plastika iny tsy ampiasaina tsony iny fa efa nampiasaina indray mandeha dia arina ny anaran'iny dia entina manaraka anao. Indray rehefa miditra any amin'ireny toilette ireny nareo dia ohatsy le soratra amin'ilay toilette hoe ataovy tahaka an'izay nidiranao eo nivoahanao eo. Fa ny antsika kristianina ataovy mihoatra madio noho n'izay nidiranao nivoahanao. Zay ny antsika izay. Dia dikan'izay zany tsy hoe ny fakinao ihany no entinao fa raha sendra misy nanadino dia mba hoentinao koa ny anazy a dia entina mivoaka dia tsy ariana tsy ivelany atsy. Raha misy fanariam-pako moa dia mety fa raha tsy misy dia eto any aloha dia any an-tranonareo misy poubelle dia entina any. Tsy ariana eny an-dalana. Azontsika zay fanentanan'izay tsisy mitehaka satria hafa mihitsy izay. Alléluia. Andry zany hoe tsy nangataka mite hafa fa tsaraka satria toe-po le izy. Amen. Aza manao victime ny hafa ozy izy fa aleo tsika victime. Dia aleo tsy le olona izay aorianantsika ny lasa sahirana maka ny fako. Club d'ado, club d'enfant rehefa avy eo ny tanora ny ankizy misy fianarana. Le izy na fotsy volo ary tsika tena misy ho antsika le zavatra ampianarina eto tena tsara tsara fa manentana anao misy fampianarana ho an'ny tanora rehefa avy eo dia misy fampianarana ho an'ny ankizy ihany koa. Ozy izy ny tenan'Andriamanitra amin'ny Hosea 4:4-5 hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiany ny fahalalana. Mila mianatra tsika manana sekoly tsika latsinainy talata alarobia. Ny tenin'Andriamanitra zay zaraina amintsika dia araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe manova. Isan'andro dia misy zavatra hovain'Andriamanitra. Tsy afaka miova ianao raha tsy mandray teny. Tsy afaka miova ianao raha tsy mianatra. Dia ao anatin'izay ny anentanana antsika foana ihany koa hoe mamonjeo sekoly raha mbola mety ihany koa. Misy olona tena matory maraina be mihitsy ny mpivady any an-trano ny andro latsinainy tsy mamonjy fotoana izy nefa afaka ny mamonjy sekoly. Dia manentana manokana matoa zay mivoateny dia manentana manokana nao zay matory any an-trano fa tsara mamonjy amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany ao amin'ny super U Analakely 2e étage ny sekoly mpahamahana olana latsinainy, sekoly mpanasitrana na talata, sekoly tokantrano sy fanambiana toetra ny alarobia. Amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ora sasany dia manentana antsika manokana fa Andriamanitra manova olona. Andriamanitra mamadika aretina ho lasa fahasalamana, mamadika olana lasa vahaolana. Dia rehefa tsy mamonjy an'ilay sekoly nefa ianao dia tsy fantatrao izay fahamarinan'izay. Dia sanatria andevony le tsy fahalalana ianao ao anatin'izay. Dia ozy izy mpanompon'Andriamanitra tery amin'ny mpiandohana hoe mba tonga saina fa tsy ao no ozy izy teo pasteur miasa saina. Miasa saina be tsika tsy mamonjy sekoly tsy mety tonga saina tsika nefa ao misy an'le solution. Dia tandremy so sady indraindray tsika sady miasa saina no lasa saina no very saina. Nefa tonga saina fotsiny dia mamonjy an'le fotoana dia mahita n'Andriamanitra miasa. Halleluja. Dia ny fotoana moa amin'ny zoma heriny eto amin'ny 4 sabotsy amin'ny 7 maraina fandraisana fanasan'ny tompo tahaka ny androany. Ndao tsika hitsangana ary. Dia ndao hanindritra ny tanantsika aty anoloana hanolotra ny fanomezana omentsika ho an'ny tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo. Nambaranao anay ny fahamarinana rehetra. Manafaka anay tsy ho andevo zany.
tonga eto izay tompo hisaotranao hideranao ankalaza ny voninahitra anao ny amin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay ary zany mahatonga anay manolotra fanatitra fahafolokarena sakrifisy izay rehetra tao ambonay atolotra ampifaliana satria zany no ankasitrahanao mba ho voninahitra ny anaranao tahiony tsirairay avy tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lotsika iteka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia. Alleluia. Ao avao ny tananao ary dia hitondra ny fiainantsika eo anatren'Andriamanitra na dia efa mivavaka antsika teo fa hifantoka kelintsika ny amin'ny zavatra efa nitenen'Andriamanitra teo. Misy fifondrana voninahitra tokony hanapahantsika hevitra. Miala amin'ilay voninahitra olombelona ilay ety ivelany. Tsy ratsy, pelokaikanao tsy ratsy an'ilay izy. Fa ilay ao anatiny ny andrasan'Andriamanitra hoe teneno izy. Dia tsika hivavaka mba ho tanteraka izay fahitan'Andriamanitra ny fijoroany ny ao anatsika izay. Ary hivavaka ho an'ny marary isika fampivavaka. Ao anatin'izay hivavaka ho an'ireo izay marary ao anaty. Dia hoe teo anatren'Andriamanitra anatin'ity tononkira vetivety, tsy hoe vetivety fa ilay fomba fitenikiny hoe vetivety. Dia resao amin'Andriamanitra mba hisy fanasitrahana ao anaty. Raha mety eninao hoe sarotra be aminao ilay mamela heloka dia resao Jesosy. Fa izy ny afaka hanampy ianao. Raha nanampy ny hafa izy dia afaka manampy ianao ihany koa. Raha possible zany, eo eto amintsika eto nisy mijoro avolombelona dia velominy vision anatinao fa possible koa ianao. Le tena tsy mpamela mihitsy afaka handray an'izay kasika izay androany. Inoko fa tsara lavitra noho ny vola mankarena transo fiara sy fananana ny azahoanao toe-panahy sy fijoroana androany afaka mela heloka amin'ny zavatra mety nitranga tany amin'ny passé. Be dia be mety zavatra nandratra anao tany amin'ny passé. Mety ny fifandraisanao tamin'ny ray aman-dreny. Aza manome tsiny an'zareo fa mety nanao ny maximum izy fa mety tsy nanana an'i Jesosy izy. Mety ny fifandraisanao tamina olona mety nametranao fitokisana. Mety nantenainao fa mba hiara-dalana aminao ny noavinao. Mety nariny ianao, mety ny sombainy ianao, mety ny lalovany fotsiny dia avy eo ny mihezany. Aza raisinao ho favoazana. Hoe teo anatren'Andriamanitra fa azon'Andriamanitra hareniny izany. Potika ve ilay izy? Azon'Andriamanitra amboarina izany. Very ve ilay izy? Azon'Andriamanitra tadiavina izany dia averina eo amin'ny fiainanao. Mety possible koa zavatra mety hoe tsy niainanao mihitsy fa tafalatsaka ianao anatina fahotana amin'ny tsiriritra fiainan'olona hoe za Jesosy tsy mba nanana an'izany na niaina an'izany tambola kely. Verena amin'i Jesosy afaka ampiainanao fiadanana mihoatra ny tompo rehefa mety ny fonao. Ava fo ny tananao dia antsika hiantso hiresaka amin'Andriamanitra mba hositrany amin'ity anio ity. Alleluia. Sami miantso an Jesosy sika tsirairay avy. Alleluia. Now
hoe tsika amin'ity tapany voalohany ty apetreo amin'ny lohanao ny tananao raha ireto ny zavatra mitranga raha salova tetika raha ireto ny zavatra mitranga aza mbola apetraka aloha alao anazava tetika renao mihitsy hoe misy zavatra tsy mety miala ao amin'ny sainao zavatra mety tany amin'ny passé mety ao amin'ny saina izy ao amin'ny loto dia renao mihitsy hoe manofo ratsy an'izay foana ianao ohatrany hoe échec ny lalovanao dia isaky niatrika opportunité vaovao ianao dia tonga dia miverina le échec mibana ao an-tsainao dia mibloqué ny fandrosoanao nefa Andriamanitra mampandroso anao misy zavatra be dehibe ohatrany tsy mety afaka ao an-tsainao zay le hoe aza matsiaro ny lasa ao anaty tena miverina foana le izy tsy mety afaka mihitsiny androany Andriamanitra hanampy anao le faharoa ataovy eo amin'ny fonao izy rehefa renao mihitsy hoe nandratra tena renao mihitsy ny mivazanainao ohatra mbola tsy mety sitrany zany efa enao foana le teny hoe mamela heloka fiainam-baovao départ vaovao tsy ohatra ny idiranao ny elanao eto fa rehefa mandeha mody nefanao dia renao mihitsy hoe mbola ao le vesatra dia ataovy eo amin'ny fony tananao mety olona nanimba amin'ny fiainanao nandratra anao mbola le ao anatiny atsika mbavaka aloha dia rehefa avy atsika hivavaka amin'le ty ivelany hoe tanana marary folaka vavony sy ny ohatr'izay manaraka tsarantsika ny zavatra sain'Andriamanitra atao ataovy eo amin'ny le faritra mety tsy voatery manangana ianao satria mety tsy ao anatin'izay eo amin'ny loha le zavatra hoe mitamberina to dia ao anatin'ny saina foana lasa misy image négative foana tsy mety misurmonter an'izay dia le faharoa eo amin'ny fo raha renao hoe vesatra ao anatiny izy mety alahelo lasa fahasorenana sy vesatra ohatra tena mitambesatra tsy mety afaka foana tonga eto amin'ny fanatra eto ohatra ny afaka kely izy dia miala eto ohatra miverina indray androan'ny fotoana zay rehetra tsy ao anatin'izay dia afofa fotsiny tananao fa hiary hivavaka sika mandreo namantsika tsy hoe be problema be anao matoa manao an'izay tsy izay fa hifampivavaka tsika efa fotoana manokana ho anao zany ty fotoana ty raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izay tonga eto manatateraka ny zavatra sainao atao vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho ampianao ny olona tsirairay avy izay tonga eto eo amin'ilay manjo azy le voalohany le karazana sary rehetra izay tsy mety afaka ao amin'ny saina miantso ny ranao zay Jesosy avereny hoe miantso ny ranao Jesosy anadio ny fieritreretako amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy satria efa hainao atao zany ianao no manala sy manaisitra an'izay tsy mety sy tsy ilaina eo amin'ny fiainanay zay olona manatrika eto zavela avesatra ao amin'ny fisaintsainana ohatra misy sary tsy mety miala zany sarina zavatra ratsy mampanofo ratsy ohatra ny hoe le échec taloha le zavatra be dehibe nitranga le faharesena tany aloha ohatra ny tsy mety afaka ao andoha zay mihitsy naoka hiala andro amin'ny maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta satria Andriamanitra mahatoky ianao matsiaro ankizy zay tompo izy rehetra mametraka ny tanany eo amin'ny fony ratram-po ratra ny lasa ratra avy amina fahasimbana fahadisompana antenana fahaverezan-kevitra mety efa mitady ho tonga famoizam-po sy fitadiavana hanala ny aina mihitsiny aoky hiala sy esitra zay rehetra tendance suicidaire rehetra ao anatin'izay misy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy a Nazareta manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa afaka ny tsirairay amin'izay tonga eto sitrana amin'ny anaran'i Jesosy io fo mavesatra io maivamaivana miala eto amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manana fahasarotana amin'ny famelan-keloko eto ianao anapatsapana avy amin'ny fanampian'Andriamanitra ho mora mamela heloko ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho sarotra aminao tsoa zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy a Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy amen apatrao amin'ny faritra marary ny tananao dia anao refrain anankiray momba an'izay tsika ao anatin'izay mivavaka tsara tsara mety ho maso mety ho loalika mety ho ninonina parti amin'ny fiainao ka renao hoe ilanao ny tanan'Andriamanitra dao tsika hivavaka alleluia to dia apetrao amin'ny faritra marary ny tananao manombo mandray sady anatin'izao tolon-kiram-panahy zao alleluia sitrano atompo dia ho sitrana Teu
anaran'i Jesosy a matsiaro zany dia kapoka ny aretan'i Jesosy ho fanasitranana anay. Matsiaro zay ny rahanao Jesosy izay nalatsakao ho famelana ny herikay. Matsiaro zay nanomezanao ny anaranao iseho ny fanafana sy ny fanasitranana. So reo Jesosy ny amin'ny fanahinao fa eo amin'izay misy fanahany tompo dia misy fahafahana. Tsaroviny zanaka ao tsiraray amin'izay tonga eto androany. Eo amin'izay mety ho fanaintainina sy fampahoriana mety misy eo amin'ny vatany. Ianao no manambara fa misy fiatraikany eo amin'ny fanahy any amin'ny aina sy hatrany amin'ny vatana ny fandraisana sy ny fiasan'ny teninao ary ny fiasan'ny herinao. Aoka handray ny anjara fanasitranana avy aminao ny tsiraray amin'izay tonga eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, no hanononako fanasitranana eo amin'ny vatanao. Mety ho tongotra, mety ho vavony, kibo, tsinay, lalakanina hatrany amin'ny vavaka, hatrany amin'ny fivoahana. Mety tsara eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona manelingelina ny lalany hanina hitahian'Andriamanitra omeny anao ho tonga fahasalamanao anao dia miaisitra sy miala daholo ny sakatsakana rehetra. Sady miditra tsara io no karakarain'Andriamanitra manome ny otrikaina ao amin'ny vatanao ary mivoaka tsara raka ny ara-dalàna eo amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny constipation izay tratran'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny fanasitranana eo amin'ny masonao. Lo ao kositrana ny migraine zao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manankely avy Nazareta. Ny fanimpanina reo endrika alergia rehetra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manankely avy Nazareta. Ny aretinify, ny ao amin'ny ativava, ny lela, ny articulation, ny épaule, ny coude, poignet, ny hanche, ny genou, ny cheville, ny ratsan-tana sy ny ratsan-tongotra amin'ny anaran'i Jesosy no nononako sitrana anaran'i Jesosy. Ny goutte, ny aretina eo amin'ny taolana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Fifotosana miena manjavona zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Cellule cancéreuse potika amin'ny anaran'i Jesosy. Manjavona amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny virus rehetra resy amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fahasalamana eo amin'ny fiainanao. Manonona hery tanjaka eo amin'ny fiainanao. Manonona fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manankely avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avao foana tananao to dia fisaorana. Efa niasa Andriamanitra tao amin'ny teny, tao amin'ny fiankofana, tao amin'ny vavolombelona, tao amin'ny vavaka. Ao anatin' ianao mampiasa fo iny, miasa Andriamanitra fa sifisaorana. Voarain'Andriamanitra ary mamaly Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta isaorana ianao tompo mankasitraka. Saotra betsaka ny amin'ny fiarahanao aminay. Mifanekenao aneo ny zavatra hainao atao sy ny toetranao indrindrindrindra. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika tiaka mafitsara ho an'i Jesosy. Ho azy rery ny voninahitra. Amen. Misy olona ve nandre fanasitranana tao anatin'ny vavaka sy ny zavatra nasain'ny tompo natao teo. Tsangan'ny tananao raha nandre fiovana eo, nandre maivamaivana, na nandrenao eo misy zavatra miova. Fahatsapana amin'izay le resantsika eto. Aventsika amin'Andriamanitra ny voninahitra. Pasteur azafady mba angalao kely micro dia vetivety. Mazaho toerantsika rehetra hoe dia manangatana azafady zay nareo voakasika dia mitsoro olombela vetivety. Misy caméra avy eo? Ay, misy ok, azafady tompoko. Azafady tompoko. Voninahitra hoan'i Jesosy fa ty tanavaka vity tena mavesatra marary, mila tsy zaka zavatra mavesatra fa tao anatin'ny vavaka sy fanafahana dia sitrana maivana. Hoe tiaka mafy hoan'i Jesosy ary tsika. Iza ilay teo akaikiny ty? Aiza? Ny avy. Aza menatra. Voninahitra hoan'i Jesosy fa tamin'ny jeudi nanomboka narary be ny favoniko dia tsy haiko favony kibo ohatry misy ohatr'izay dia izay eniko hoe efa maivana dia anankiray koa masoko ty ohatra marary izay dia teo tamin'ny vavaka teo tsy tonga dia hoe dans l'immédiat aloha fa eniko hoe efa somary afaka ilay zavatra kely anahirana kely hoan'i Jesosy mifanary. Hoe tiaka mafy hoan'i Jesosy tsika. Iza koa ilay manary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ijoroako vavolombelona eto. Fa masefatra be izany ny foko
dia mahasefatra be dia maizina n'izay jerevy masoko dia tsy mahita ninninona androany izao ny alako tany amin'ny toeram-piasana nisy anahy fa miandritra amin'olona za rery tsisy anizaniza dia andeha hividy atody anankiroa izao ny alako tany an-trano nefa tonga aty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka dia voninahitra amin'Andriamanitra fa lehibe indrindra ny mahazevatra izao afaka tanteraka tsisy mahazevatra tsy masoko izay maizina rehetra izao mazava daholo izay hita amin'ny masoko rehetra mazava daholo. Halleluja. Dao teka mahafon'i Jesosy tsika atsangava fotsiny ny tananao dia manantona anao. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroko vavolombelona eto androany. Misaotra betsaka tamin'ny teny dia misaotra betsaka an'i Jesosy. Za zao mijoro be eto alohanareo zao manana tendance suicidaire foana depuis cette semaine. Tena déprimé tanteraka dia tena efa saika nandeha. Napetrako tamin'ny lohako dia tamin'ny foko ny tanako teo. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa maivana zao. Orakoraka ho an'i Jesosy moa e! Alleluia! Sotra Jesosy a! Mbola misy fe? Mbola misy tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy, voninahitra ho an'Andriamanitra no mijoroko vavolombelona. Vao niditra teto aloha dia efa hitako hoe efa ela zany marary masoko e, dia marary foana ny andohako efa manao solomaso amin'ny degré fa mbola hitako foana hoe marary ny lohako a. Dia ny zavatra koa zany problème be a napavesatra amin'ny foko tao anatin'ny semaine na mindensika volan'olona 30 millions. Misaotra an'Andriamanitra fa vita soamatsara zany dia izao koa sitrana le masoko narary teo zany le lohako mavesatra be dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa efa maivana izy izao. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy fa za tamin'ny maraina tena narary valahana be dia tamin'le vavaka natao amin'ny pastera teo dia napetrako tamin'ny valahako tato ny tanako dia izao izy maivana tsara. Alleluia. 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 Voninahitra ho an'i Jesosy ny hoe hijoroako eto za manokana anisan'ilay olona le sarotra mihay keloka dia sarotra mamela heloka. Dia nanomboka maly navesatra be foko dia androany tamin'izay vavaka izay dia tena natosika Andriamanitra hoe mamela. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena afaka tanteraka. Dao tiaka mahafon'i Jesosy ary tsika ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainam-piangontsika. Dao tsika nandratra ambony eo Jesosy a. Tonga izao ny tananao Jesosy a. Misaotra betsaka. Miaraka aminay ianao dia mikasika ianao. Amen. Raha misy mbola mandre ohatra ny mbola mila fametran-tanana kely dia mandrosoa vetivety eto a. Tsy ataontsika ela be fa anao fidarantsika raha avy eo. Rehefa tena le matsapa ety tena pastera mba sy fametran-tanana kely fa henoko hoe misy izay mety tsy voatery olona be dia be mety olona ray na mety roa dia mandany makanisa avy anao dia anao sitrano avy eto ny ankizy a dia avy eto dia mety io kalme anao fa mahazo ny anjaranao ianao avy amin'i Jesosy. Sitrano aho. Tu
Jesosy andao to dia anao fiderantsika ho voninahitra ny tompo a. Ndao tsika iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Sitrana anaran'i Jesosy. Amen. Sitrana anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hoanao Jesosy mivoninahitra ny amin'ny zavatra seho anao eo anivinay. Tsy misy pasteur mahay manasitrana izany. Ianao no mpanasitrana ary ianao no mpamonjinay. Izay rehetra nandray nikasika tamin'izay programa sy fanasitrana ny akôrdenao androany dia hifalianay sy isaoranay izany raika sitrahana ianao. Sotra betsaka ny amin'ny fanatrehanao androany sotra ny amin'ny fotoana ny teny fandraisana fahagagana ny fanasitrana ny indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ao foana tananao ataontsika isotra n'Andriamanitra fotsika manontolo ankasitrao am-pifalian'Andriamanitra misaora azy. Zaverisy alahelo ao anatinao raha mety misy zavatra mety mananga ataonao mbola tsy nitrangana mbola tsy nataon'ny tompo. Mandrosoa fotsiny fa efa nisy zavatra voarainao teo. Mandrosoa fotsiny. Sotra ray amin'anaran'i Jesosy. Sotra betsaka. Sotra betsaka. Iny vedetika any nisy vavolombelona ny teneny rahalavoary teo. Tsy mora lavoary teo. Any ambony ary izy. Le hoe nivavaka izay ao izy tsy sitrana. Tsy hoe tsy sitrana. Fa efa niaino Andriamanitra. Fa misy fotoana ataon'Andriamanitra tsy kelikely le izy. Dia misy toerana sy fotoana hanehoany an'ilay izy. Fa tsy hoe tsy namaly mivavaka nataony voary Jesosy. Ary ianao ihany koa mety nandray zavatra ianao androany. Tsy hoe tsy namaly ianao Andriamanitra taminao efa nangataka.
fa misy fotoana mahamety amin'ny tsoran'Andriamanitra ilay izy fotsiny ara-potoana. Ava foana tananao fa miainao ane izy. Ava foana tananao misaora azy miainao ane izy. Tena mijoro eto milaza aminao fa miainao ny rainao. Misahirana ny aminao izy. Mikaroka izay mahasoa tokony anao. Boky Salamo dia manambara fa Jehovah ny fievitra ao anay dia maro isa tsy tambo isaina satria tsy misy afa-tsy anao ao an-tsain'Andriamanitra. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina tsy manan-kery avy Nazaret. Ny fitiavanao, famiraponao, fotoana androany isaoranay anao Jesosy mankasitraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina tsy manan-kery avy Nazaret. Amen. Raisy tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina tsy manan-kery avy Nazaret. Hitanao ane Jehovah ka iaranao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny tompo ka mindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao ane Jesosy ka nomenao fiadanana. Tonona fataterana zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Izay rehetra sitrana androany, izay rehetra efa nandray, ho tehiriziny tompo ny zavatra voarainao. Tsy ho votsotro zany ary tsy verina aminao ny favoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana, mandrosoa, herinandro tsara io herinandro miandry anao eo. Amarina tsara mois de février anao, hiampita soma tsara mois de mars anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo reo fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Anisa! Tanora mbola mijanona s'il vous plaît d'enfants. Anisa.